Fafalina lehibe ny ara-panatsika mianakavy indray ry havana malala. Ato anatin'ny fandarana misandrata isika amin'ity zoma hariva mahafinaritra ity dia faly indray ny tenako a. Miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona na ny kely na ny lehibe na ny lahy na ny vavy. Dia isika mianakavy dia samy hodidin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany avokoa. Ary tsy nijanona tamin'ny herinandro iny ny fitahiana sy ny fahasoavana nomeny anao fa hitohy. Ary izany mihitsy no itsofakorananao ety am-piandohany tanatin'izao fandarantsika mahafinaritra izao dia ny fandarana misandrata izany. Fa indray ny tenako tafiaraka aminareo eto androany ary tafavory eto tsika. Tany amin'ny toerana nalehantsika tany tsika fa tonga indray ny fotoana izay iaona ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Iaona eto ny zanak'Andriamanitra tsy hanao inona akory fa hiresadresaka momba azy indray. Hisaintsaina momba azy indray. Ilaza ny fahatsarany indray dia anambara indray fa tsara sy lehibe izy. Alleluia. Tsy mba manan-javatra ratsy resahantsika rehefa momba an'Andriamanitra ny tenenina ry havana malala. Ary izany mihitsy raha tongavantsika eto ka hanokanantsika fotoana afa-tsika midera azy fotsiny ao anatin'ny ora anankiray satria tsy ampy ary izany. Fa raha ny fahatsaran'Andriamanitra no tenenitsika eto dia tsy ampy ny ora iray, tsy ampy ny andro iray fa ny fiainantsika rehetra mihitsy ry havana malala. Ny fiainantsika mbola velona eto mihitsy dia io iainao io dia fahatsaran'Andriamanitra daholo io zavatra iainantsika rehetra rehetra io. Tafavory lanina eto indray tsika androany. Alleluia. Hideran'Andriamanitra ny hahatongavantsika eto. Efa niady antsika koa Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity dia tonga eto tsika androany. Miandry koa izy hoe iny andray no ataon'ireto zanako reto. Isika foana ny miandry azy tao anatin'ny enemana. Any fotsika ny maraina dia mivavaka tamin'ny manao hoe Jesosy eo apetrako aminao ny androko androany. Dia niandry azy tsika. Hitantana ny diantsika. Niandry ny anjelintsika hiaro antsika. Tsy afaka netsika tao ny anjely raha tsy nahazo baiko avy taminy. Satria ny anjely eo an-danitra eo dia pakatohan'Andriamanitra. Manaiky izay lazain'Andriamanitra. Ary rehefa tsy mibaiko Andriamanitra dia tsy mihetsika ny anjely. Fa matoy ianao voaharo dia tadidio tsara ry havana malala. Fa nisy zavatra nandrasantsika tao dia Andriamanitra niteny isan'andro tamin'ireo anjely ireo manao hoe mandehana rovy. Andana tantany. Mandehana vahaony olana. Mandehana pahirezo. Mandehana. Alleluia. Tolory saina. Mandehana didino ireo zanako ireo. Zavelanao misy zavatra mahazo an'ireo satria zanako ireo. Izany ny baiko avy tao an-danitra tao momba anao nandritry ny herinandro tsy tapitra. Fa isan'andro dia nisy tonga foana. Nisy teny tonga foana ry havana malala. Tonga eto kosa tsika androany. Inona moa no mba vitantsika eto? Tsy havita hamaly tsika. Na dia ny ampaharivon'ny zavatra nataon'Andriamanitra tsy vitantsika namaly an'izany anatin'ny irairay ry havana malala. Fa kosa nefa androany tonga etontsika mba ilaza izay mba vitantsika, izay mba takatra ny saintsika, izay mba azontsika atao. Hiderahantsika azy amin'ity androany ity. Ny alalan'ny hira, ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny salamo fiderana, amin'ny alalan'izay rehetra ao am-pona ao dia izany rehetra izany androany no eto anatrehan'Andriamanitra. Tsy manana ny inona hoentina eto isika, fa manana ianao. Manana ny fonao ianao, manana ny feonao ianao, manana ny vavanao ianao, afaka hitenenanao eo anatrehan'Andriamanitra androany eo misaotra Jesosy. Tsara ianao. Alleluia. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra miteranao izay androany. Miondrika manoloana ny fahalebiazanao. Miondrika manoloana Andriamanitra ny fahatsaranao rehetra izay amin'ity androany ity. Jehovah Andriamanitra, raha mba efa mahita ianao amin'izao fotoana izao fa misy satroboninahitra eny andohana eny, dia io satroboninahitra hitanao eny io mihitsy no apetraka amin'ity androany ity ary. Atsipinay tahaka ny olona 420 mba manipy an'izany eo tongotra ao, dia iondrehanay eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Hitenenanay eo anoloanao fa tsara ianao. Anatonanay ny efitranonao Andriamanitra. Isaoranay anao Jehovah Andriamanitra. Hainay ny miditra ao rehefa mangataka izay Jehovah Andriamanitra.
hainay ny miondrika eo anaty anao sy mangataka mitalao aminao rehefa marary zay Jehovah'Andriamanitra. Vitanay ny manao alim-bavaka Andriamanitra rehefa mitolona olana mafy zay Jehovah'Andriamanitra. Hainay mihitsy Andriamanitra manokana fotoana mihidy anatrano mitolona aminao rehefa ao anatin'ny ady sarotra zay Jehovah'Andriamanitra. Miditra ao anatin'ny tranonao izahay, miona aminao, mangataka aminao, mitalao aminao, mametraka aminao ny enta mavesatra. Satria efa zany ny teninao Jesosy hoe mankanesa ty ianareo izay miasa petratra tsy mavesatra entana dia tsy ny salasala mihitsy izay fa nanatona anao nitondra ny entanay tamin'ny taonina ny entanay teo anaty anao Jehovah'Andriamanitra. No raisinao daholo reny Jesosy. Tampitiavana nandresanao an'ireny. No tahinao zay, no vahanao ny olana, nampaherezinao zay tao anatin'ny ady raha nisy zany, no sitraninao zay tao anatin'ny aretina raha nisy zany amin'izay tonga eto Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa Jehovah'Andriamanitra, hiditra ao an-tranonao ihany zay Jesosy, hitondra fanatim-pisaorana no hidirana eo androany, anandra tanana eto anatrehanao, anandratra vavaka eto anatrehanao. Jesosy io isotranao ny amin'ny fitiavanao, isotranao ny amin'ny zavatra rehetra satria dia mahatsapy izay fanasianao soa. Zao fahavelomana izao Andriamanitra, tsy toy izao izay ratsy ianao Jesosy. Matoa izay mbola mijoro, matoa izay mbola toy izao dia ny fitiavanao rery ihany, ny fahasoavanao rery ihany, ary tsy misy na inona azy na ireharehany ety aminay Jesosy, na inona. Fa ao aminao kosa ianao afaka mirehareha, ao amin'ireo izay ianao afaka miteny Jehovah'Andriamanitra, fa mbola mijoro izay satria no ny fitiavanao. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo.
Tena marina izany ravana malala. Matotsika mbola toy izao sy mijoro tahaka an'izao dia fataro. Fa tsy nisy herintsika natanjantsika fa Andriamanitra. Andriamanitra avokoa nanome hatramin'ny hery nandehanantsika. Mbola niriarity ato amin'izao tontolo izao ity. Hatramin'ny tanjaka mbola nahafahantsika ny asa teto amin'izao tontolo izao ity. Namory arena, namory ny hanina hohanitsika. Namory ny zavatra rehetra izay mety azontsika. Ny tanjaka omen'Andriamanitra anao. Aleluia. Fitahina avy any an-danitra izany ravana. Ianao raha manana zavatra sarobidy ao an-tranonao ao. Manana zavatra tena tsara ianao. Lafo vidy, sarobidy. Dia za mino fa ianao tsy hampindrana an'izany olona mihitsy. Sarotiny amin'io ianao ary tsy hampindraminao n'izanizy izany zavatra izany satria lehibe aminao. Sarobidy aminao, anao, ny sasaranao, fanananao dia tsy omenao n'izanizy. Tsy hampindraminao n'izanizy. Ary raha misy olona raha manana zavatra tsara dia tsy mampindrana izy fa ny zavatra ataony mety hampanofainy. Raha manana tôbila tsara na manana zavatra tsara dia ozy izy hoe io fa mba hampanofay koa fa tsy hameko fotsiny, tsy hampindramina fotsiny satria fananana sarobidy amiko io zavatra io. Ry havana malala. Andriamanitra mba fantatrao ve fa ny zavatra rehetra iainanao io ny fofonaina mahavelona nomenantsika. Ry havana malala. Fananan'Andriamanitra io. Ary sarobidy amin'Andriamanitra io. Ataon'Andriamanitra tao amin'ny Adama ny fofonainy, ny sahiranan'Andriamanitra, fananan'Andriamanitra ry havana malala. Ny fahasalamana omeny anao io, fananan'Andriamanitra io. Ny rivotra sy ny masoandro, ny rano sotronao, Andriamanitra. Tsy nisy olombelona navita rano, fa fananan'Andriamanitra daholo ireny. Fanomeny antsika. Ry havana malala. Mindrana amin'Andriamanitra tsika. Rehefa tonga ny fotoana alain'Andriamanitra ny azy dia miverina ny aminy ny aintsika. Miverina ny amin'Andriamanitra ny fofonaintsika satria ozy Andriamanitra hoe tapitra ny fotoana nampindramako anao an'iny dia alaiko amin'izay. Aleluia. Fa miaraka amin'izany sady miverina ny amin'Andriamanitra ny aintsika no miverina ny aminy ny fanahintsika. Raha natoky azy tsika dia ty-antany. Ry havana malala. Andriamanitra manome antsika aina dia manome antsika fiainan'Andriamanitra. Mbola manomana antsika fiainana koa Andriamanitra. Mampindrana antsika mahay-maim-pona Andriamanitra ry havana. Tsy misy zavatra alohantsika vola eto. Aleluia. Sarobidy daholo ny zavatra nomena aminao. Tsy misy zavatra kely no nomena anao na dia iray aza. Fahasalamana sarobidy, fofonaina sarobidy, hery sy tanjaka sarobidy, io sainao miodina tsara io sarobidy. Ary fananana eo am-pelatanan'Andriamanitra io fa hampindraminy antsika io ry havana. Andaontsika hisaotra azy. Fisaorana mba ilainy. Andriamanitra tsy mampanofa fa ny zavatra ilainy amintsika androany. Andao mba mahay misaotra. Raha olombelona manome zavatra antsika, kinga miteny hoe misaotra. Fa raha Andriamanitra no manome zavatra antsika, mba ho kinga avetsika androany teny hoe misaotra Andriamanitra. Tsapako izany. Aleluia. Fa miaina amin'izany aho. Tianao Jesosy. Ndao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe izay rehetra nanako Andriamanitra tsy hanary eny fanindramako. Aleluia.
Halleluja. Amen. Jesosy malalo. Ten'Andriamanitra raha avy namalala milaza manao hoe lazao amin'ny zanakao izany, na mandry izy na mifo, na mivoaka izy na miditra. Ry avy namalala. Za androany teteny aminao hoe raha ianao no matsapa fatahin'Andriamanitra ny fiainanao, halleluja, dia azadinonao no mba milaza amin'izany amin'ny zanakao. Misy fotoana ny olona mety mangatabavaka ho an'ny zanany satria hanala fanadinana, satria marary, satria misy zavatra tokony entina mbavaka. Dia lasitsika ray aman-dreny miteny hoe mba mangataka vavaka ho an'ny zanako aho. Dia rehefa mivaly ny vavaka, dia isika ray aman-dreny ihany no miteny hoe misaotra Andriamanitra fa nivaly ny vavaka.
misaotra anareo mitondra afaka fa mivaly mivavaka fa sitrana soamantsara le zanako, afaka fanadinana ny zanako. Fa za androany teteny aminao, aza dino ny milaza amin'ny zanakao hoe tsy sitrana ianao raha Jesosy nanasitrana anao. Andao tsika hiara hivavaka, andao tsika hiara hisaotra an'Andriamanitra. Tsy ny didin'Andriamanitra ihany, tsy ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ambarantsika amin'ireny zanatsika ireny ry havana malalana, fa teneno fa tsara Andriamanitra, fa maninontsika amin'ny mankatò azy satria tsara izy. Teneno fa lehibe Andriamanitra, fa maninontsika ny manaja azy satria izy mamonjy atsika. Atsoy mihitsy ny zanakao dia miara mandohalika ianareo, miara misaotra an'Andriamanitra ianareo. Ampafantaro azy fa tsy ohatr'izao ianao raha tsy Jesosy ny asa teo amin'ny fiainanao. Ny faniritsika angely havana malala, tanteraka ny faniritsika. Raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao nangatahanao tamin'Andriamanitra hatry ny ela, dia za teteny aminao hoe misaora an'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga tamin'izay leritreretinao ianao fa efa nisy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika teo ry havana malala. Misaora an'Andriamanitra, tao amin'ny ankohonanao dia teneno, aleloia. Aza varina isika fa ampafantaro an'ireo fianakaviantsika no ankohonantsika ireo fa miasa teo amin'ny fiainan'Andriamanitra ary tia azy ireo Andriamanitra. Nanala fanadinana afaka izy ireo satria Jesosy nanafaka azy. Taontsika androany iteran'Andriamanitra ry havana malala. Lehibe loatra io Andriamanitra ivavahantsika io, tsara loatra izy io, mendrika hoteraina loatra izy io ary takatry ny saina izy io. Amen Jesosy. Misaotra anao zay, misaotra fa lehibe anao, misaotra Andriamanitra. Baby
falebiazanao Jesosy malalo. Tsisy nizaniza afaka nanakana an'izany teo amin'ny fiainantsika ry havana. Tsy nafaka nanakana ny devoly. Tsy tiany devoly mahita anao mitafy voninahitra Andriamanitra. Tsy tiany devoly mahita anao tahina Andriamanitra. Tsy mety amin'ny devoly mahita anao miderana Andriamanitra satria nanaovan'Andriamanitra soa. Nomen'Andriamanitra fahasoavana. Dia tsy mahafaly ny devoly izany. Fa nafaly ny devoly na tsy faly. Tsika faly. Tsika misaotra. Tsika matsapa ny havana malala. Fa notahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Araka ny teniko anao teo hoe izaho manokana ry havana. Amiko izao fiainako izao dia efa tanteraka ny faniriako. Za tsy manan-javatra be irina be izany aho eo amin'ny fiainako. Fa efa tanteraka ny faniriako satria nahoana ry havana malala. Za ry havana taloha dia anisany zaza niaina tao anatina fiainana tena tsotra. Niaina tao anatina fasairanana. Ka mboty raha teo ary misy fotoana taloha dia mahita ny olona. Tsy dia nanana fiainana nitovy tamin'ny olona. Eny na dia ny namana azy. Izay izao taloha ohatra tsy mba nanana fiara izany izay tamin'izany. Tao anatin'ny tokantrano tsy manana fiara. Tao anatin'ny tokantrano nisy fotoana efa tena lehibe mihitsy vao efa tena natsapsaina efa lehibe mihitsy zay efa adolescente mihitsy ny tenako tamin'izany vao nanana télé zay tao an-tokantrano. Dia niaina teny foana. Dia misy fotoana tena tahian'Andriamanitra kosa aloha fa misy fotoana tena mandalo fahasairana. Ary indraindray na dia ny sakafo aza tena tsy zarizary tamin'izany fotoana izany. Ny saorana an'Andriamanitra dia mbola nianatra foana izay ary nanana herim-po ny reninay na mpianatra anay tamin'izany fotoana izany. Tsy ny lavo lefona. Fa izao foana ny teny tsy maintsy tafitako ny zanako. Dia izao ny zavatra tao anatin'ny foko tamin'izany ry havana malala. Rehefa tonga tamin'ny fahatanorako aho dia niezaka amin'izay aho satria tsy tia nahirana ny reniko intsony aho dia misy fotoana ry havana niasa. 7 taona dia efa nanomboka niasa ary sady nianatra ny asa satria tsy tiako intsony manavesatra amin'ny mamanay tamin'izany. Dia nanomboka niezaka sady mitady vola no mividy boky ianarana tamin'izany fotoana. Dia izao foana ny zavatra tao anatiko hoe izaho Andriamanitra. Na dia mbola tsy nivavaka ohatr'izao aho dia mahavariana fa izany foana ny faniriako hoe nenahy Andriamanitra ny zanako. Tsy tiako hiaina ohatry ny zavatra niainako. Nisy nahatsara anahy ilay izy satria nananako toe-po marobe ny zavatra niainako ary isaorako an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga teo amin'ny toro ny zanako amin'izay dia izay foana ny mba faniriako. Izaho Andriamanitra ireo zanako ireo. Tiako mba hiaina fiainana hafa rehefa tsy mitovy amin'ny fiainana. Tamin'izany aho mbola tsy nanan-janaka fa efa nanam-paniriana foana any aoriana any aho. Tiako ireo zanako ireo mba ho sambatra. Rehefa nanan-janaka ry havana malala. Dia ny zavatra nafinaritra dia izao. Mbola voateraka ny fitihina tamin'izany. Nanana olana be izay araka ny efa fantatrareo. Dia efa nanam-panahina aho hoe Jesosy io. Dia mbola hiatrika fahorim-be koa ve ny zanako. Fa ny zavatra mahafinaritra anahy ry havana malala. Mbola tsy nahatsiaro saina koa ny fitiha. Dia efa nivany olana teo aminay. Tsy tadidiny akory izany. Misy fotoana izay eto mijoro vavolombelona hoe fitiha mbola kely. Izay tao anaty problème fa tsy tsarony akory. Tsy tadidiny. Tsy fantany. Fa tenenay azy fotsiny aty aoriana hoe izany ny zavatra niainantsika. Fa nanomboka izy efa nahatsiaro saina. Olona efa nitahian'Andriamanitra izay mivady. Fianakaviana efa sambatra. Olona efa nisy fitahian'Andriamanitra. Nifankatia tsara tokantrano mahafinaritra tsy nisy korotana, tsy nisy ady, tsy nisy fijaliana. Izany ny zavatra niainan'io zanako io tamin'izany. Variana hoe Jesosy io. Aika herinao ny vetsi-vetsim-poko. Na dia tsy mbola nivavaka aza tamin'izany. Tsy mbola
fanafantatra an'Andriamanitra fa henon'Andriamanitra ny fetsifetsoko ry havana. Ankehitriny sahako ny miteny aminao fa tanterako ny nofonofoko ry havana malala. Za manokana tsy manan-javatra nomezako tsina an'Andriamanitra na imonomononako na deray segondra azy. Satria misy fotoana zay ato tokantrano miresaka dia manontany andreo zanako ireo hoe zay mivady miresaka amin'izy miravavy dia miteny hoe sambatra ve nareo dia miteny zareo hoe sambatra izay. Tena marina, tena marina. Tena sambatra nareo, tena faly nareo, tena faly izay, tena sambatra izay dada sy neny. Ekeko fa misy fotoana indraindray engery havana malala. Tsy voatery ny besoin ny ankizy rehetrarehetra zato isan-jato no vitantsika. Fa za kosa hisorako an'Andriamanitra fa tsy mitsanga menatra ny zanako. Sambatra ireo zanako ireo ary tsy niaina ny zavatra niainako ireo. Ampitainay amin'ireo foana manao hoe ho avy ny fotoana ny fiainanareo ireo dia ho tsara. Haleloia. Ary tsy ho ratsy ny fiainan'ny zanakitsika ireo ry havana malala. Za te-hiteny aminao fa raha efa zao ny fiainantsika manompo an'Andriamanitra, ny fiainan'ny zanantsika mbola tsara lavitra noho izao. Ny fiainan'ny Solomona mbola tsara lavitra noho ny fiainan'ny Davida ry havana malala. Fa zao ny zavatra ampatsiahivon'ny zanako foana manao hoe aza dino na roviana na roviana. Ho avy ny fotoana hanana toerana ambonynareo, hanana volonareo, hanana zavatra marobe nareo, mihoatra lavitra noho i dada sy neny. Fa zao aza dino fa tsy noho ianareo. Ary raha miteninareo fa sambatra nareo zao dia mbola fantariko fa tsy noho i dada sy neny fa noho Jesosy izay tompon'ny dada sy neny. Noho Jehovah Andriamanitra izay tompon'ny dada sy neny sy torinay aminareo isan'andro. Ry havana malala, afantaro ny zanakao zao zavatra iainanao zao. Teneno ny zanakao fa Andriamanitra natoy zao azy. Na roviana ry havana. Dia ho hitanao fa tsy ho adino mandrakizay zany. Ho avy ny fotoana hanana toerana ambony ireo zanakitsika ireo. Ho tafity ireo zanakitsika ireo. Imatimatesantsika zany fa zao. Tsy ho adinon'ireo koa fa tsy izy, tsy ny ray aman-dreniny fa Jehovah Andriamanitra rery ihany no nahatafita azy. Ny fitiavan'Andriamanitra manodidina azy rery ihany no nahatafita ny fiainana. Haleloia. Faly amin'ny zara taminao an'izany ary inoko fa mba tafita tany aminao ihany koa zany ary ho ataontsika rehetrarehetra izany zavatra izany ry havana. Tiantsika Andriamanitra. Haleloia.
Handeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompony Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny firenena masina. Ka misaoran'i Jehova, hitanao avy eo zionana e Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Halleluja. Midera ny anaran'i Jehova. Midera ianareo mpanompony Jehova. Ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova. Ao anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika, miderahan'i Jehova fa tsara izy. Mankaraha zany anarany fa mahafinaritra zany. Fa Jakoba no fidian'i Jehova ho azy, ary Israely ho rakitra soa ho azy. Fa fantatro fa lehibe Jehova, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehova, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny rano lalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny farany tany izy. Manao elatra randranon'orana izy. Mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy. Dia ilay lamely ny voaloha teraka Egipta, na olona na biby. Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao izy. Ry Egipto, eny tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra. Dia ilay lamely ny jentilisa maro, ka nahafaty mpanjaka mahery, dia Siona mpanjakan'ny Amorita, sy Oga mpanjakan'ny Basana, ary ny fanjakan'ny Kanana rehetra, ary ny tany nomeny olova. Eny olovan'ny Israely olona. Jehova mandrakizay ny anaranao. Jehova hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovananao. Fa hanome rariny ny olona izy, ary anenina no ny amin'ny mpanompony. Misaoran'i Jehova ry taranak'Israely. Misaoran'i Jehova ry taranak'Arona. Misaoran'i Jehova ry taranak'i Levi. Ianareo izay matahotra an'i Jehova, misaoran'i Jehova. Hisaorana avy amin'ny zionan'i Jehova, izay mitoetra any Jerosalema. Halleluja.
amen. Misaotra Andriamanitra. Izany mihitsy Andriamanitra namarana anay an'izao fandaharana izao dia ny fisaorana anao Jehovah Andriamanitra. Ary marina ny teninao fa ho tsarovana mandrakizay anie ny anaranao raha izahay manokana Jehovah Andriamanitra. Anafaranay ny taranakay faramandidy izany anaranao izany satria tsy mba misy tianay hanadino an'izany na dia ny zafim-paladianay azy Andriamanitra raha mbola tsy tonga eny aminao an-lanitra ianao Jesosy. Tsy misy tianay hanadino an'izany hatrany amin'ny taranakay arivo mandimy Andriamanitra, fa tianay ho tenenina isan'andro isan'andro, tianay hanjaka isan'andro isan'andro izany anarana lehibe sy mahagaga izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotranao izay ny amin'ny fotoana izay nahafahanay niaraka teto androany. Manao irery ihany ny voninahitra Jesosy ny tela ny haja ny saotra. Fa ianao no mendrika an'izany. Apetraka aminao ny toy ny fotoana rehetra eto. Mbola ianao foana ny toy anjaka eto Andriamanitra. Ny voninahitra ao no iseho amin'izay rehetra ataonay eto Jesosy malala. Halleluja. Amen. Izay ny fotoana antsika teto rehefa namalala tamin'ity androany ity. Dia faly be zany araka taminareo androany. Mbola miaraka eto tsika amin'ny heriny. Mbola sy tonga aminao an-lanitra Jesosy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Samy mahery ira farany fanaovantsika felomo dia tsika irehareny amin'Andriamanitra mihitsy teny hoe manana Jesosy malala fa manana anao anatin'ny fifaliana tanteraka anaovantsika n'ity herity androany hamarana antsika ny isan-drata tahiny Jesosy tsika rehetra. Halleluja. Amen.
arainao ny alatsinainy hatramin'zoma isy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka Alleluia. Da miferina lehibe indray no amintsika tsirairay avy lasana bavy malala. Dia fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy fa lehibe indray mahita anareo eto androany ary matoky simino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Tapitra moa ny fandarana misy andrata izay nentiny mampiolona teto androany dia miasaka eto indray izy anatin'ny fandarana vavaka fiambenana ka dia tahin'ny tompo tsika menakavy ny tanàn'Andriamanitra ny ikasika tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity dia miaraba tsika iray natratra an'izao andro sabata fampinaretana izay tsara tsika anatrehan'Andriamanitra izao indray tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra atomboka any amin'izay niarabana voalohany angamba aloha no teneniko arabaiko riva maromaro nareo eo ambadika ao fa bela zanakadapa tahiny Jesosy Fernarakoto Bersava Soameva Lantonirina Elizatsiala ary ty zanay de Madagasikara Marijo Vaovao Kodanela tahiny Jesosy isika menakavy ime manambotso tonga soa daholo de niafatra aminareo de zao hoe nanefa paketona ny androany vo eto tsisy kisendrasena ny atogavanareo eto ary sitrak'Andriamanitra koa ny atogavanareo eto fa raha tsy zany mety tapaka ange ny connexion anareo mety tsy nahazo ange ny telefôna anareo hoy izy Andriamanitra sitrako de sitrako nahita ny zanako amin'ity androany ity de ireo tsika fa tonga mifankahita eto ifampahery ny ataotsika eto ary matoka fa ifampahery tsika rehetrarehetra adiny ndray sasany mbola irahantsika eto de antenaiko fa tsy overmaina akory zany fotoana laninao zany fa azahoanao tombony lehibe tokoa de aim-panahy hery sy tanjaka ary finoana sy fanantenana ihany koa. Alleluia. Andolotsika ary milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolotsika hivavaka. Andolotsika metraka ty fotoana teo ampilatanan'Andriamanitra dia andolotsika tompo Emeline Rodriguez ny anamahiny soa Mahério Lali tahiny Jesosy Lovlitina tsika rehetrarehetra. Andolotsika ary aloha hivavaka ametraka ny fotoantsika ampilatanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika nanabavitsika Marie Hortensine nivavaka fanomboana androany dia ao aorianan'ny Marie Hortensine itona ten'Andriamanitra eto Zandry Aino nanabavy Aino za moa melapelatra eto ihany dia hivavaka ao amin'ny firenena izoko maheno soa amin'ity androany ity ka andao ary tonga aloha dia anomboka ny fotoana amin'ny fivavahana aloha tsika na dia efa mivavaka foana ary mampiona teo dia ataotsika misaraka mihitsy ilay fandany dia anomboka ary tsika itompo ary nanabavy Marie Hortensine na Maman Valentina anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny tompo pasteur mianakavy tahiny tompo atsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao mbola hiala hivavaka atsika anomboantsika ny fotoana ry ray maizy nandanitra tsara indrindra mbola faly misaotra sy midera mankalaza anao zay misaotra anao ny fitantananao anay sy mimbinana anay napitrarana izao alina mangina izao iarahanay mindrom-bavaka amin'izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra ary ndreto Jesosy izay fitaovana entinay eto rakofony ranamahery Jesosy azaverana ho tapatapaka Jesosy ny connexionnay tsirairay avy rakofony ranamahery izay fitaovana izay ampiasain'ny paster Andriamanitra rakofony ranamahery azaverana nanjaka ny asany devoly Andriamanitra oka connexionnay tsirairay avy mba handeha tsara tsy ho tapatapaka Andriamanitra ary ndreto izay mpanomponay izay hitondra ny hafatra sokoafy ny fompananay Andriamanitra handray izay teny hentiny mpanomponay izay Andriamanitra oka atao fitandronika ny fonay tompo haniriny tenin'Andriamanitra sy famelabelanana ataon'ny paster ho rakitinay ao amponinay Andriamanitra izay teny hentiny mpanomponay eto Andriamanitra ary ndreto tompo izay namanay mbola eny an-dala mangitahita Jesosy izay nianany dia mba ahafahany hiatrika izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra
ny asany Devo Satana dia tsy anankety tsy anampahefana didina isoroany amin'ny anarana Jesosy Kristy sabata no andidiana sy nindroany ny asany Devo Satana rehetra tsy anankety tsy anampahefana amin'ity fandraharana ity Andriamanitra ary mbola namanay izay mbola mangitahety nefa inandala fiangiana dia ny tompo ahafahany izao vavaka fiambenana izao ary raha misy ilay tsy mety tsy marika ny sitrapona Jesosy nataonay ifona ilay sy bebanay mamindrafo aminay Jesosy eo mamela ny eloko diovo raha namahery ny fona tsirairay avy aoka mba hodirana izao fanamasino midina eto aminay mamenoa anay fanamasino amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo mahavonjy no mbatanay zany misaotra Jesosy eo alleluia amen alleluia mahakasitraka indrindra andrabavy Maria Hortensintsika tanatin'izay vavaka mamy izay netiny teto izay Andriamanitra manakam-pahasoavana maly fitianao dia mitombo hatrany dia mitombotsy mitombo fahasoavana Andriamanitra ny maly fitianao alleluia tahin Jesosy erikaraka tojo Jesosy noeriko iamy io zamina kamaradin Jesosy miliarandria malala tonga soa Angèle Pagès Razana Monika Moni Lovlitina Berthe Zavay fa teneniko to daholo tahin tompotsika rehetrarehetra dia mitady tapaka sady zay fandarantsika ity moa raha tapaka eto sanatria dia tsy mamerina ny live sontsika fa to dia rapitsika amin'ny na izany azy rehefa ary tovy miakatra any le j'adore mba tonga n'le izy mba mety tsy ho tapaka ihany alleluia aloha rehefa tsika le j'adore fa tsika hivira anankiray tsika anomboantsika ny fotoana andao dia tsika ataontsika ity raha mahafinaritra be ity hain'ny tompo alleluia hain'ny tompo ny zavatra rehetra dia nitolotentsika rehefa avy eo hain'ny tompo Jonathan Randandriamai Charline tonga soa isika menakavy meo finaritra daholo ary dia veronetsika rehefa avy eo anaty dia zany maka baiboly maka toerana tsara fa akatolien tolotensika ao alina zay meo finaritra daholo I need to
Halleloja, ela be voatavitra le hira. Halleloja. Eny ary hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika, ohatry ny ela be le hira voatavitra variana be a. Andoantsika hieno ten'Andriamanitra ary hiaraka amin'ny ranavavitsika hiaina isika ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Eto dia ampandrosotsika avy hatrany ary izy. Amin'ny filazan-draharaha moa dia afarana foana ihany tsika fa amin'ny tapabolan'Androany tsika misy fandarana farany aloha. Amin'ny tapabolan'Androany tsika dia mitsahatra aloha ny fandaharana. Andrasonge? Amin'ny herin'ny Androany azafady. Diso a. Amin'ny herin'ny Androany misy ny fandarantsika farany a. Dia amin'ny premier indray tsika vao mifankahita eto amin'ny 1er septembre. Zay a. Manomboka amin'ny heriny zany a. Dia misaotra mampionona. Manomboka amin'ny heriny ohatry zao zany tsika no tapitra ny fandarana vavaka fiambenana dia ny sabata sisa. Amin'ny sabata rapitso sy amin'ny sabata heriny a mbola misy a ny fandarana commencement kira sy famitena toloteny sady milaza filazan-draharaha amin'ny izy-mbrahalahy ny Alemaina ihany a. Rapitso sy amin'ny heriny mbola misy fa manomboka amin'ny sabata tapabolana kosa, tapabolana rapitso dia live sisa. Mety ho live, mety koa any anaty Zoom. Milaza filazana eto amin'ny zava jerijery avy. Zaho moa tsy hanao publication ninina izay a. Tsy dia hetsika mihitsy ny compte a. Mandritra an'ireo fotoan'ireo fa mba mijerijery compte-na ihany nareo a rehefa ny zomany iny fa mety misy filazana hoe live ve ny sabatatsika rapitso sa ao anaty Zoom isika no nantanteraka ny commencement sy ny fitandrematsika ny sabata, ny fotoam-bavaka sy ny toriteny zany. Zay a, zay zany ny filazana androany. Ndao atsika hiditra avatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ampandrosotsika ranambavitsika aina veto France moa izy a mitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ndao ary avy hatrany a dia ampandrosotsika izy tany tompo a iaina anao ny fitenena. Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Tahin Jesosy pasitera dia tahin Jesosy tsika rehetrarehetra dia voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra ny mbola ahafahako indray mijoro mitondra torotena amintsika eto amin'ity alina ity. Dia ny ten'Andriamanitra ho zaraiko amintsika androany dia ao amin'ny Lioka 9:20. Lioka 9:20 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 9:20
17 ka hatramin'ny 17. Dia fahitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Soramandry dia manao hoe ny namalian' Jesosy ny fanontaniany mpanankarena anankiray. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona natao ka nivaky fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana raha ianao sy ny reninao. Ary kosa izy, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatry ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray aloha ianao, amdio ny fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy manarahy. Ary rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Aleloia. Ty ten'Andriamanitra ty indray riavana no fampaherezantsika androany. Iresaka momba ny fiainana mandrakizay tsika ary ny zavatra tokony hoe ataontsika mba handivatsika an'izany fiainana mandrakizay izany. Androantsika dia samy andiny tena riavana hoe efa mendrika azo an'izany ve tsika? Androantsika dia samy anontany an'i Jesosy hoe inona no tokony ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Dia teto riavana dia tena fitian'i Jesosy ary nivalian'i Jesosy mazava tsara ny zavatra tokony ataontsika. Ny teny loha izy hoe aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana ianao sy ny reninao. Izany zavatra izany nge riavana dia mamintina an'ilay tenin'i Jesosy ilay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao hoe satria hoy Jesosy hoe izao ny didy lehibe indrindra, tiava aloha ny Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io tiavana namanao tahaka ny tenanao dia mamintina an'ireto volazy reto hoe aza mangalatra, aza mitsangajanga, aza mamono olona satria zavatra ny namanao daholo ange izany hoe mamono olona izany nge raha tianao ny namanao dia tsy mamono olona ianao hoe raha tianao ny namanao dia tsy angalaranao izy, raha tianao ny namanao dia tsy tsangajangana, tsy angalaranao ny vadiny, tsy anaovanao vavolombelona mandainga, tsy joroanao vavolombelona mandainga ny namanao hoe raha tianao izy dia dikan'izany dia voafitinao anatin'ireo ten'ireo ilay hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia teto koa riavana Jesosy dia niteny hoe hoy izy tamin'ilay lehilahy hoe amdio ny fanananao rehetra hozy izy dia avy manarahy. Dia rehefa naino an'izany ilay lehilahy dia tena nalahelo satria nanan-karena be izy. Nalahelo riavana ity lehilahy ity satria tena mpanan-karena izy ary tena nalaza izy ary tena nanamboninahitra izy dia tsy fony ilay harena izany hoe mbola niara-nofony izany no nibahana. Tsy niara-panahiny izany mbola tsy zava-dehibe taminy loatra izany ilay hoe fiainana mandrakizay fa mbola niorina tamin'ireo harena ny tany ireo ny fony. Dia nefa ireo mihitsy ny zavatra ntenenin'i Jesosy hoe afoy izy. Androany riavana dia Jesosy niteny antsika hoe inona ny zavatra mety mbola mampiorina ny fontsika eto amin'ity tany ity, inona ny zavatra mety mbola mahavariana antsika, inona ny zavatra mety mbola hoe mibahana be amin'ny ara-nofontsika, mety tsy ahafahantsika mandova fiainana mandrakizay izany. Fa ity teny Jesosy ity ilay hoe amdio ny fanananao dia tahaka amin'ny teny Jesosy hoe ampetreo ny tenanao, ampetreo ny ara-nofonao. Androany izany Jesosy dia miteny amintsika tsirairay avy hoe ho anao izay maheno an'izao teny izao hoe raha te handova fiainana mandrakizay ianao dia ampetreo mihitsy aloha ny ara-nofonao. Tsy haiko hoe inona izany zavatra mety amin'ny nofinao ara-nofinao izany mety mbola mampireharehanao, mety mbola nafantaran'olona anao, mety mbola zavatra tsy fonao mihitsy, mety fijejejona ve izany, mety fifohana zava-matomelona ve izany, mety fisotroana toka ve izany, mety zavatra tsy fonao mihitsy, mety fitsangatsangana, mety fanambakana olona, sa mety arena mihitsy ara-bakitera araka nyity lehilahy ity, mety hoe manan-karena be mihitsy ianao dia io arenao io tena tsy fonao mihitsy fa rehefa misy zavatra kely dia any amin'io foana ny sainao, io foana ny arovanao ary mety tsy andehananao mivavaka mihitsy fa anomponao ny arenao hitady vola foana tsy manana fotoana fa arena mitady vola dia lasany ny fonao. Fa androany riavana andaontsika samy andiny tena hoe efa nahafoy ve ianao. Androantsika mila manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ty fanatitra nangatahany Jesosy tamin'ny lehilahy io dia ny areny mba afony dia omeny amanitra. Ty lehilahy ty nge riavana mino fa raha nafony io areny io hoe raha namidina areny tsy lasa mahanitra velona inge io hoe fa ao amin'i Jesosy inge ny areny, ao amin'i Jesosy inge ny fitahiny. Mino fa tena mbola nanana zavatra tsara lavitra mihoatra an'izany ty lehilahy ty raha nafony areny izy. Dia androantsika riavana andaontsika natitra fanatitra ho an'Andriamanitra. Inona ny zavatra eny aminao eny mbola tokony
atao zavatra tsara indrindra aminao na zavatra tsy fantatra zavatra tena hoe mibahana amin'ny ara-nofonao tokony ho afonao omenao an'Andriamanitra. Za ry havana taloha dia mbola tsy nandray an'i Jesosy tamin'izany dia anisan'ny mbola nanao pataloha tamin'izany. Ary tena tiako mihitsy io za tamin'izany tsy mba manao zipo izany mihitsy fa tena hoe pataloha ary mahafaly anao mihitsy ny mampiseho ny bikanao amin'ny olona, mahafaly anao mihitsy ny mijejojejo, mahafaly anao mihitsy ny ohatran'izany. Taloha koa tena hoe tamin'ny mbola naditra dia fa rehefa hoe natsony Jesosy ry havana tao anaty fiainan'izao tontolo izao, rehefa natsony Jesosy, rehefa nikasihan'i Jesosy ry havana dia niteneniny an'io hoe afoy izy manetrehanao tena dia nafoko ry havana, nafoko satria izany hoe manao pataloha izany ry havana zavatra tiako zavatra mahafinaritra anahy mahafinaritra ilay mampiseho bika, mahafinaritra ilay mijejojejo eny fa nafoko izany satria za te hanaraka an'i Jesosy, nafoko izany satria za te handova fiainana mandrakizay ary tsy nanenenako ry havana izany, tsy nanenenako izany fa tena hoe voamaika ny valian'Andriamanitra soa be dia be taty aoriana, tena hoe voamaika nafinaritra ny fiainako, voamaika milamina ny fiainako amin'izao. Androany ry havana Andriamanitra dia Jesosy dia miandry zavatra aminao, miandry fanatitra avy aminao izy ry havana. Inona ny zavatra tokony ataonao fanatitra eny aminao eny? Izany fanatitra izany nge ry havana tsy voatery hoe mora kely foana tahaka an'ity lehilahy ity nge izany amoy harena izany nge sarotra nge izany tsy mora raha za koa teo amin'ny toeran'ity lehilahy ity nge ry havana tena sarotra tena sarotra izany hoe amony fananana rehetrarehetra izany dia ho amidy dia omena amin'ny malahelo dia tsy hisy tsony fa saingy hoe raha tena tianao Jesosy, tianao Andriamanitra dia afoinao izany satria fantatrao fa ao amin'ny Jesosy ilay misy ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery ho mora foana ry havana izany manao fanatitra ao an'Andriamanitra izany fa tena hoe fahafoizana, tena hoe fanetretena. Dia androany ry havana Jesosy dia mangataka zavatra aminao, misy fanatitra tian'Andriamanitra angatahana aminao, misy fanatitra andrasan'Andriamanitra eny aminao eny, tena hoe afoizony aminao manontolo, tena hoe afoizony tenanao, afoizony zavatra nafinaritra anao taloha raha te hanaradia an'Andriamanitra ianao satria Jesosy dia niteny hoe afoiza aloha izany zavatra izany dia avy ozy izy Jesosy manaraha raha miaina hoe tenao mbola anatin'ny fijejojejoana ianao raha nabavy raha vavy sy raha nadahy tena hoe afoizy izany raha te handova fiainana mandrakizay ianao, afoizy izany dia manaova montina, manaova mitafy ny fahamasinana raha ao anaty fijangajangana dia hajanony izany. Raha ohatra ka ao anatin'ny harenao sy miasa foana ianao tsy mahita fotoana ho an'Andriamanitra mihitsy ianao, tsy mba manana fotoana ho an'Andriamanitra ianao, ny fotoananao rehetra dia laninao amin'ny asanao dia androany ry havana dia Andriamanitra dia mangataka zavatra aminao miandry anao Andriamanitra. Ary amin'izao sabatalina izao dia misy fanatitra anankiray izay tena mbola andrasan'i Jesosy amintsika koa ry havana. Vonona ve ianao amin'ity sabata ity tena hoe hanokana ny andro sabata ho an'Andriamanitra, amin'izao andro sabatalina izao ho an'Andriamanitra, hanokana ny andro anankiray hanompoana ho an'Andriamanitra fa Jesosy nge ry havana dia tena hoe miandry anao Jesosy nge ry havana dia tena hoe mila anao tena hoe raha te hanaraka anazy ianao ry havana dia tena hoe mila afonao ny zavatra rehetrarehetra, tsy hoe nananaton'ny fonao andro indray manko ny olona miteny hoe za efa mivavaka, za nge tian'Andriamanitra za nge efa mivavaka foana tsy maninona izany hoe tsy mivavaka sabaty izany satria za efa mivavaka foana isan'andro isan'andro dia aka ohatra kely aminao fotsiny raha ohatra ve ka misy olo-tianao hoe miteny aminao ohatra hoe za hoe mba afaka atsoinao rapito, za hoe mba afaka atsoinao amin'ny fotoana ohatran'izao, za hoe mba afaka atsoinao ohatra hoe isaky ny arivo dia raha tena tianao ry havana io olona io dia satrinao raha ny vao avy miasa ianao dia iantso, satrinao vao misy fotoana ianao dia resaka amin'iny olo tianao iny fa tsy ianao mihitsy raha tianao iny olo tsy ianao mihitsy ny teny tsika sy ianao nge efa miona foana, tsika sy ianao nge efa ohatran'izao hoe fantatrao nge efa tianao za fa tsy maninona izany ianao na tsy atsoka ary rapito fa za mihitsy ry havana fa raha tena tianao iny olo iny dia tena ajainao izay zavatra teneniny tena hoe arahanao izay zavatra angatahany za manokana raha tiako ny olona anankiray dia tena hoe arahako izay zavatra teneniny, tena hoe tsy androko izay resana amin'iny dia mihoatra lavitra noho izany ry havana Andriamanitra, mihoatra lavitra noho izany ry havana Jesosy amin'izao dia tena hoe miantso anao izy. Ity tenin'ity nge ry havana ilay hoe avy
manaraha ozy izy Jesosy. Zany hoe manaraha zany Ravana dia zany olona rahany zany dia olona tiana. Fitiavana an'Andriamanitra nge zany Ravana, zany hoe anaradia zany. Ty hoe manaraha ty Ravana dia mame an'le tenin' Jesosy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Ary rehefa manaradia an' Jesosy ianao dia mila manaraka ny teniny, mila manaraka ny didiny. Osy Andriamanitra hoe manajany sabata, aza manompo Andriamanika hafa afa-tsy zao, afa-tsy izy. Dia mila rahantsika zany Ravana. Tsy ampy fotsiny tsika hoe mivavabavaka, fa tena mily tsika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Raha te ahita fiainana, raha te ahita an'le fiainana, raha te handova an'le fiainana mandrakizay ianao Ravana, ary zany fiainana mandrakizay zany nge Ravana dia ny mbola tia tany nge ianao dia efa mandova an'izany, dia ny mbola tia tany nge ianao dia efa tahian'Andriamanitra amin'ny fitahiana mahatretsika, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny ara-nofinao. Tena minohay ianao fa tahian'Andriamanitra ianao Ravana raha tena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Androany Ravana tena manasa anao ny tenin'Andriamanitra hoe misy zavatra eny aminao eny tena mila mahafoy ianao, mila manetry teny ianao. Mety sarotra aminao zany nanandra andro sabata zany hatramin'izay, fa androany ange mba andramo ange zany manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra. Andramo ange zany hoe vonoy ny andronao sabata sabotsy dia tena hoe tongava eo atongotry Jesosy, tongava miaraka aminay ivavaketo raha mazoto ianao hoe raha manana connexion ny ilainao dia tongava manaraka anay manatrika an'izany sabata zany, fa ho hitanao zany fahafinaretany zany, tena ho tsapanao zany Ravana. Androany tena manasa anao za hoe raha tena te handovan'izany fiainana mandrakizay zany ianao dia andao anaraka ny tenin'Andriamanitra, andao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, andao anaradia an' Jesosy. Fa zany manaradia an' Jesosy zany Ravana tsy moramora zany, tsy hoe za Jesosy anaraka anao dia vita, fa tena hoe mila manaraka ary mila miaina, zany hoe manaraka olona zany dia tena manaraka n'iny olona iny ianao, dia manaraka ny zavatra tenenina ianao. Rehefa mivila kavanana iny olona iny dia mivila kavanana, rehefa mivila kavia dia makany akavia, rehefa mijanona iny dia mijanona ianao. Ka tahaka izany koa Ravana ny fanarahadiantsika an'Andriamanitra. Zany atao hoe mivavaka zany dia tena manaraka ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy, tsisy latsaka. Dia androany Ravana miandry zavatra, inona ny fanatitra tsara indrindra mba ho atolotra ao an' Jesosy. Fa raha za manokana dia amin'izao sabata alin'izao dia zavatra tena indrasan'i Jesosy aminao dia ny atongavanao amin'izao androny izao, ny atongavanao iankohaka eo anatrehany. Fa tena miandry anao Jesosy, ary tena tianao Jesosy Ravana, ary tena tianao izy, ary mbola miandry anao izy, ary matoa mbola misy ny fotoana tahaka an'izao dia mbola endrasany anao, ary tena mbola iantsony anao, ary miantefa aminao zany antsony zany. Andao tsika sy anao anetry tena, andao tsika sy anao amoy ny ara-nofontsika, fa tena hoe ibanjina Jesosy ary anaraka anazy, ary anaraka ny teny. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rerianina amin'izany teny izany dia tahian' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleloia, amen. Amen. Makasitraka zandriaina, aleloia. Misaotra azy tsika amin'izany tenin'Andriamanitra izay nentiny teto zany. Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao, tongava amin'ny ambony indrindra, tongosy ireny tongo fahasoavana. Aleloia. Ilainy zany teny zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra Luka 2:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no nivakiny zandriaina. Fa ny ahy kosa ho vakiko manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30 dia mba mifameno amin'izay. Ny aina 5:20 ka hatramin'ny 7:30 no vakiny, ny ahako manomboka 2:20 ka hatramin'ny 7:30 kosa no vakiko amin'ny Luka 2:20. Aleloia. Misaotra anareo koa makasitraka an'izay mandray anjara fa mamperiantrareo foana ny fakasitrahana izay ataonareo. Vakiko ary le izy amin'ny anaran'i Jesosy, Luka 2:20, 5:20. Ary rehefa nandray zany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra ray loha ianao. Eo ny Jesosy daholo ny zavatra nataon'io lehilahy io. Ny tena marina, ity lehilahy ty efa natsapa hoe efa resy lahatra hoe iteny Jesosy hoe efa milamina kosa zany, efa ataona daholo ny rehetrarehetra. Tsy mijangajanga izy, tsy mangalatra izy, manaja ny rainy sy reny, tsy manetsy vavolobe ny didifolo mitandremany. Fa hoy Jesosy hoe mbola diso zavatra ray loha ianao. Izy didifolo ihany nandehanany an-danitra.
hoy jesosy amin'ity ny fananao rehetra ka zareo amin'ny malahelo dia anarakitra ao any an-danitra ianao ary avimana raha. Ary rehefa nandre zany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanankarena dia nanankarena izy. Ity lehilahy ity tsy hoe manamanana, ity lehilahy tsy ity hoe tsy hoe somary manana na hoe nanankarena, fa voalaza ny tena marina nanankarena dia nanankarena. Nanankarena dia nanankarena zany avy roeny amin'ny olona zany ndraiky avy roeny amin'ny mpanankarena rehetra zany raha kely indrindra. Ny mpanankarena manankarena, fizy manankarena dia nanankarena. Manana be mihitsy zany izy. Misy lehilahy zay voasoratra eo ambany eo, raha mijery ny Luka 4:24 tsika dia tonga dia ny amin'ny Zakaiosy ny tantara eo. Zakaiosy koa nanankarena. Fa za resy lahatra fa ity lehilahy ity mbola manankarena noho Zakaiosy. Satria ity lehilahy ity volazany tena hoe nanankarena dia nanankarena tokoa izy. Fantatry Jesosy. Ny tena marina mahavariana tsy izay olona niona tamin'i Jesosy dia niteneniny an'io. Fa ny tena marina isaky ny olona anankiray miona aminy dia fantatry Jesosy io olona io. Dia fantany ny momba ny olona io, fantany lehibe ao am-pony olona io, fantany lehibe ao anatin'ny sainy olona io. Tsy ny olona rehetra fanena tamin'i Jesosy dia ansehan'ny varim-pananana omena amin'ny malahelo. Zay aloha zany tena teneniko antsika. Fa ity lehilahy ity tratran'izay. Satria maninona? Niona tamin'ny lehilahy manana maso tahaka ny lehilahy fo izy dia fantany. Fantatry Jesosy hoe ato ny point, ato ny zavatra tena itoeran'ny fon'ity lehilahy ity, io arenany io. Izy mivavaka. Fa tiany Jesosy hita hoe inona no mitoetra ao anatin'ny fon'ilay olona ity voalohany? Vavaka ve sa ny arenany? Andriamanitra ve sa ny arenany? Ary tian'Andriamanitra ny mahafantatra antsika. Dia hitan'i Jesosy dia meloa fa mivavaka ihany ty lehilahy ity, tian'Andriamanitra ihany ty lehilahy ity. Fa manomboka mampisarasara an' Jesosy hoe ohatry ny eo le balance, tian'Andriamanitra, tia ny volany, izy ary ny tena izy. Dia tsisy afa-tsy ny fitesitenany zany. Ny zavatra tenen'i Jesosy aloha tsy diso. Tsy diso. Hoe amin'ity ny fanananao, fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo dia anarakitra any an-danitra ianao ary avimana raha. Inona nataon'ilay lehilahy? Rehefa nandray zany raha lehilahy dia nalahelo loatra. Andriamanitra andray tsy tatiko kosa zany tenda, tonga dia nanindrona le izy, nanindrona azy. Nalahelo izy satria naninona? Nanankarena dia nanankarena izy. Mipotra ny marina, nipotra ny tao am-pony. Mitandrina didy folo izy, mankany amin'ny tempolo izy. Mety manao tahaka an'ilay mpamory hetra koa ty hoe leo ambony raha manjejitsika amin'ny Luka 4:20 ao amin'ny 9:7 misy fanoharana momba an'ilay fariseo sy mpamory hetra. Le mpamory hetra azafady dia fariseo dia miteniny hoe zao izy sady tsy manao ankely ny ariko no mifady anisa indro isan-kerinandro dia mandofa folo-karena amin'izay azoko rehetra. Dia ty lehilahy ty te-hiteny an'izany hoe fa ozy izay mihitsy ny teneny hoe ry ambony ery izany indrindra zany izy dia fanontaniako hatrany za mbola kely zany hoe za ho any an-danitra. Jesosy hoe alleloia ho any an-danitra ianao. Mety zavatra ray sisa mba verifeko, zavatra ray sisa ny tiako ho fantatra momba anao. Iza ny tianao?
rakitra ny an-danitra sa rakitra eto tany. Jesosy ny teny raha manome malahelo ny fananany dia anana rakitra ny an-danitra, hoe ohatran'ny hoe mandefa manao rakitra zany, fa io rakitra io tsy eto tany fa tonga dia nalefa ny an-danitra, tonga dia voasitona ny an-danitra. Ohatran'ny anao moa ravana zany fahasambaran'ny olona manana rakitra ny an-danitra zany, hoe efa misy miandry anao any. Tsaroko foana le tantara tam'izay mbola kely nisy an'ity tantara ity dia niraikitra tao an-dohako mandraky ity ny androany, le hoe nisy olona mpanakarena be nakira tany an-danitra dia nitenenina rehefa tonga tany am'izay izy dia netiny Abraham na netiny anjely nitetiny tanana tao an-danitra tao dia andeha hoentina any amin'ny trano misy azy dia voniditra amin'izy pesy trano tsara tarehy ngeza be sady feno vatosoa tsara tarehy isan-karazany. Tonga dia niazakazaka tonga dia ty zany ny tranoko ozy izy le anjely mitondra azy. Tonga dia nisy kelikely koa ity kosa nga mantranoko mbola tsy izy io fa nizy reny iny any anina io ty any anina ity kosa ngamba mba kelikely kokoa mbola tsy anazy any fa izany ny tranoko andao fa ary ny tranonao ho avy izy. Tonga tery amin'ny farany lalina tary misy trano kely, trano bongo kely tsisy na vatosoa ray. Dia hozy izy zany le anjely io ny tranonao. Io ve ny tranoko aty an-danitra? Io fa maninona no io no namboarinao anahy? Hozy le anjely tsy izay ngely namboatrany io, ianao ihany ngely namboatrany io ianao teny an-tany teny namboatrany io, ny rakitra nataonao teny hoy Jesosy anana rakitra ny an-danitra ianao, ny zavatra ataonao aty any misy zavatra miainga any. Misy olona zany mbola tsy nanao ninina mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra, mbola tsy nafoy ninina mihitsy, tsy manana rakitra. Izy tonga ny an-danitra izy mety voavonjy izy kizy mitandrina ny didin'Andriamanitra, fa misy zavatra ray mbola mitazona amin'ny fony tao. Inona ary io zavatra io? Ny arenany. Jerenareo tsara rehefa nandre zandrara dia nalahelo loatra fa nanakena dia nanakena, ary le izy nalahelo loatra io any amin'ny boky hafa io milaza hoe dia nandao an'i Jesosy izy, nandao. So dia tsy possible zany Jesosy, tsy possible zany. Efa jerenareo azoko ijereo amin'ny Luka kely eo. Ahora ny antsona ny mpianatra Luka 5. Alleluia. Luka 5 andininy fa Luka 5 andininy fa valo ngevaka itsika hatramin'ny fa 1:10. Ary vitany Simona Petera zany dia nikoaka teo tonga Jesosy ka hoe tompoko miala amiko fa olomelo ka. Dia talanjo izy izay rehetra teo aminy no niabean'ny hazan-drano izay azony. Dia toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedeo izay niompatra raha tamin'ny Simona. Ary Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nafoy izy zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Hitanareo tsy nila ny teny Jesosy teto hoe hitanao raha teo any an-danitra afoizy ny zavatra rehetra. Tonga dia Petera mihitsy ny resy lahatra hoe afoko ny zavatra rehetra ho an'ity lehilahy ty. Satria voalohany indrindra ho mpanarato-olona manomboka eto raha izay zaho any an-danitra. Tsy nila ny tenenina tahaka an'ilay olona ry amin'ny Luka 5:20 hoe diso zavatra ray aloha ianao amin'ity ny fananao rehetra dia memarelo dia manaraha. Petera ry havana tonga dia resy lahatra izy nampiantsona ny sambo kely. Inona moa ny sambo kely eo amin'ny Petera? Ny sambo kely i Petera dia mpanarato. Rehefa mpanarato ianao ny fitaovana ilainao voalohany sambo kely sy arato. Tsy mpanarato ianao raha vao tsy manana sambo kely sy arato. Tsy soferina taxi be ianao raha vao tsy manana taxi be entina. Tsy mpanao kiraro ianao raha vao tsy manana olo sy le ohatry ny marito sy le ohatry ny fadidiny iny. Tsy mpanao mofo ianao raha tsy manana lafaoro. Tsy manana garazy ianao raha tsy manana clé.
tsy piry anao raha tsy manana micro, tsy mpitory teny anao raha tsy manana baiboly. Inona ny endriky ny sambo kely? Fiainan'ny Petera ray manontolo zany. Inona ny asa principal ny Petera? Tsy asa tselika ny Petera zany mpanarato zany a. Mpivarotra telefônina izy fa tena asa tselika rehefa ataony andro lahady fotsiny hoe manarato, io ny ameloman'ny ankohonany. Atsika raha men'ny tantara, misy fotoana misy tantara maneho fa Petera iny dia olona talohan'ny etson Jesosy azy, dia olona tao anatin'ny tena fahasairana. Nananan'olona trosa, tsy dia milamina raha-tokantrano, problème tsy problème ny fiainany. Ary ny zavatra mba teo am-piratany entiny hianana amin'ny problème dia tsy afa-tsy ny asany, fandratona. Ary ny entiny manarato isan'andro isan'andro dia ny sambo keliny. Zany hoe sambo kely io zany a, maneho ny zavatra rehetra amin'ny Petera mihitsy. Raha tsisy an'io izy a, dia tsisy inona ny fiainany. Fa io mihitsy ny rehefa mijanona izy dia natoy ny ten'Andriamanitra nampiantsona ny sambo kely izy. Nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra. Na ny sambo kely, na ny arato, na ny famoy rehetrarehetra momba n'izany, ny client-na trondro rehetrarehetra, ny fivarotana, ny mety ny labasy fivarotana trondro, ny zavatra rehetra, nahafoy ny zavatra rehetra. Tsy nangatahana izy. Tsy nitenena izy raha teo any an-danitra ianao a, dia afoy izy ny zavatra rehetra. Fa hozy izy Petera ito dia afoko ny zavatra rehetra. Ity raha ty kosa, mba nasena, izy mihitsy nitenena hoe afoy izy satria fantatry Jesosy fa tsy izy mihitsy handeha hampiantsona ny sambo kely tahaka amin'ny Petera zany ka amin'izao afoy ny zavatra rehetra amin'izao fotsiny. Ny zavatra rehetra eo amin'ity lehilahy ty, ny an'ny Petera ny sambo kely, fa ny an'ity lehilahy ty, ny zavatra rehetra eo aminy dia ny arenany. Vitany ve? Tsy vitany ka. Lasa izy nandeha. Dia izy nasa nandeha sady narenta nijeren'i Jesosy ohatry izy nandeha dia nataon'i Jesosy ohatra tamin'ny mpianatra. Hoe izy Jesosy andininy fa 700. Ary raha nijery azy dia Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe manao ahoana ny asa arotry ny fidirana manan-karena amin'ny fanjakana lanitra. Fa moramora kokoa nidirany raha meva amin'ny vody fanjaitra nidirany manan-karena amin'ny fanjakana lanitra. Mafy zany ohatra zany. Aiza nisy raha meva tafiditra ao anaty fanjaitra, vody fanjaitra rehefa tsisy zany e. Zany hoe tsy izy. Raha ohatra n'ity lehilahy zany ny mpanan-karena rehetra dia izany miteny antsika fa tsisy tafiditra lanitra ny mpanan-karena. Raha io zany no filohan'ny mpanan-karena, io ny solotenan'ny mpanan-karena, io ny filohan'ny délégationna ny mpanan-karena, dia mialatsiny a fa tsisy mpanan-karena tonga ny an-danitra. Sarotra be dia sarotra be. Ozy mpianatra zany dia impossible ahoana dia tsisy vonjena tonga zany ozy izy Jesosy mpianatra. Ary izy na zany izy andreo moa zany no azo vonjena. Tsisy voavonitsonga zany e. Satria raha meva tsy tafiditra anaty vody fanjaitra mihitsy. Tsisy mpanan-karena tonga ny an-danitra mihitsy zany. So iampatra ny solotenan'ny mpanan-karena rehetra io lehilahy io. Anankiray tamin'ny mpanan-karena fotsiny fa tsy ny mpanan-karena rehetra. Ary Joba mpanan-karena no io. Joba mpanan-karena no io. Fa ny arenany rehetra potika ato anatin'ny fotoana fohy, mbola niteny any Joba hoe za mbola tia an'Andriamanitra. Za tsy hanota. Za tsy teny ratsy an'Andriamanitra. Za tsy teny foana an'Andriamanitra. Satria ny Joba Andriamanitra no ambony indrindra teo amin'ny fiainany. Ny an'ity lehilahy indray any amin'ny deuxième position Andriamanitra fa ny arenany any amin'ny larina voalohany. Ary fantatry Jesosy zany. Fantatry Jesosy zany. Zao ry havana. Rehefa ale ambany ery misy teny Jesosy mahafinaritra. Niteny aloha Petera. 9:20 eo ambany eo fa io Petera, ino izay efa nafoy izay neto anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, marina tokoa. Tsy misy olona izay efa nafoy trano, na vady, na rano, na reny, na ray, na zanaka no fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Misy teny ao ambadibadika eo any amin'ny matitoko fa miroa everentsika amin'io, any amin'ny matitoko fa 7:20. Tena niady mihitsy Petera.
azito fa 20 andininy fa 7 ary Petera namaly ka anao tamin'ny hoe ino zay fa nafony zavatra rehetra ka nanaraka anao ko inaro no azonay. Petraka tokoa ny fanontaniana. Petera tsy hoe materialista fa Petera efa nanapa-kevitra aloha. Petera tsy hoe kory hoe rehefa tenen'i Jesosy andao naraka dia niteny hoe inona no azonay aloha fa tsisy miaingainga amin'izany fa ataovy maro ataovy miamatotra aloha fifanarahana fa tonga dia nampiantsona ny sambo kely izy dia tonga izy dia nafony zavatra rehetra fa efa taty ariana amin'izay izy vanantany hoe tokoa Jesosy zay moa zany nafony zavatra rehetra tia inona moa zany nomeno anay, inona no azonay. Nino ny fahavalom-bolo fa hoy Jesosy azako aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny zanak'olona ianareo kosa nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12. Ary zay rehetra efa nafohy trano rahalahy anabavy ray reny zanaka natany no ny anarako dia andraisatoeny ka andova fiainana mandrakizay. Zay ny tsy takatry le rahalahy tarihan'le ilay rahalahy rehefa nitenenina hoe amidiny fanananao rehetra dia tonga izy dia nalahiry hoe lasa 4 zany ateteny aminao mbola tsy nahita aloha za olona matoa nataon'Andriamanitra avoroeny ny fananany Job dia satria fantatr'Andriamanitra fa endrika Andriamanitra koa ny arena. Endrika Andriamanitra nge ravana ny arena any arena sy ny voninahitra ozy izy any volamena sy ny vatosoa sy ny volafotsy. Endrika Andriamanitra nge zany arena zany so dia velona fa ratsy manan-karena tsy ratsy nge manan-karena nareo so dia matahotra ny anan-karena fa hoe tsy ho any an-danitra ny manan-karena. Io lehilahy ao amin'io ka fa 12 tsy ho any satria maninona satria ny arenany tena tsy navelany kitikitihana tsy navelany fa zao ry havana Jesosy nge miteny tao ambany tao io lehilahy io zany nasina nivarotra ny arenany rehetrarehetra nasina nivarotra ny arenany rehetrarehetra avy eo omenany malahelo dia nanarakitra soa ny an-danitra. Izy hoe mpanan-karena mahantra 400 zany eto an-tany fa ho any an-danitra fotsiny tsy zany ka. Raha ilaintsika 400 tonga any an-danitra dia rehefa potika ny fananana Job tsy nataon'Andriamanitra miverina avoroeny atao iny avoroeny ary mbola nanan-karena noho teo aloha fantatr'Andriamanitra fa ilaina nge zany. Nareo sao dia mieritreritra hoe tian'Andriamanitra tsika mahantra jereo daholo ny fiainantsika ireo voatra nge ny fiainantsika ravina rehefa mivavaka samy fiainanareo nepotika tamin'ny hatramin'ny vavahana satria fantatr'Andriamanitra ilaintsika ny arena ilaintsika ny aina ao anaty fananan-karena fa ny tsy mety amin'Andriamanitra io fananan-karena io fitiavan-karena io lasa loha ny fitiavana an'Andriamanitra. Tiavany Jovan'Andriamanitra ao amin'ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao rehetra. Any tena tia an'Andriamanitra anao dia raha misafidy anao dia Andriamanitra vao ny arena. Ny an'io lahy io ny ravina nasina namidy ny anjaka io sy raha vanao ambany eo nomeny fotsiny fa kio tsara Luka 3:20 ny amin'ny zaka iosy ary Luka 3:7 ary raha nahita izany izy re dia nomemonaka ny hoe lasa andeha hatrana amin'izay lehilahy mpanotisa fa zaka iosy kosa mitsangana ka natao tokoa hoe ino tompoko ny atsasako ny fananako omeko ny malahelo ny atsasany dia mbola tsy niteny Jesosy hoe fanananao rehetra amin'ity dia omeo malahelo zany ngeravana tena zavatra tsara ngeny nataony Zakaiosy. Raha Zakaiosy tsy niteny an'io Jesosy ny niteny ary misy olona tsy miandry an Jesosy hiteny neny Zakaiosy ny azy narefany aloha zao izy tsy izy rehetrarehetra kosa aloha Jesosy aleluia nga Jesosy teny tsy mety zany izy rehetra fa ozy izy Zakaiosy mitsangana izy tompoko indro ny atsasaky ny fananako reny ny atsasany zarainy roa omeko ny malahelo tsy mila hoe amidy zany to dia mena fotsiny ny atsasaky ny fananako rehetra omeko ny malahelo ary raha misy zavatr'olona naraiko tamin'ny fanambakana dia onerako averyvatreny zany hoe ny atsasany hoe efa tsiotsony le atsasany onerany avy efatreny ny olona satria mbola nanana be mihitsy ke zany rehefa ny Zakaiosy taoriana zay mbola manana toky izy fa
aoriny amin'ny amezany atsasa ny asasa mbola afaka iasireny ny fipehena avy efatreny tam'izay naray tafanambakana tsy niteny tsony Jesosy inona moa no tenen'i Jesosy am'izany tsony zavatra ray aloha ianao nga Jesosy rehefa namanao tsenjery ohatry zany tsangana zany Zakariosy de ny asasaka fananako meko malelo ary zay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana de onelaka ivatreny di zavatra ray aloha ianao na hoe di zavatra atsasan-doha ianao si satria ray loha raha tsy nameny efa name di zavatra atsasan-doha ianao ozisy Jesosy tonga de izy no teny voalohany to de Jesosy tsisy dikany amin'ny telaty areny ty an'Andriamanitra ty lelaty to de Jesosy hoy Jesosy taminy anino tonga amin'ty trano ty ny famonjena zay le lakile le famonjena tonga ao aminao io noarano zavatra rehetra tsisy hoe tonga hatramin'izany ny famonjena de lasa 4 bitsy manakoanina zay tsy takatry lehilahy ozy izy Jesosy tany amin'ny Petera le tenentsika teo matitoko fa fimona vakitsika teo matitoko fa Luka toko fa 5 Luka toko fa 5 Luka toko fa 5 vakitsika vo eo Luka toko fa 5 fa le Matthieu toko fa 7 maro koa le verset atanko de asa mifangaro Matthieu toko fa 7 evovakitsika vo eo le ozy izy Petera hoe indro zay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka naraka inona ary no azonay hoy Jesosy zao avy ny zavatra ho azonareo ny zava-panahy aloha de zao rehefa petraka eo seza fiandrana voninahiny zanak'olona ny an-danitra zany de petraka koa zany hoe ho any an-danitra aloha zany raha izay tena zavatra ngeza indrindra fa akoatran'izay raha nahafoy trano ianao na rahalana na vavy na ray na reny na zanaka na tanony arako de andray avy zato eny ka andoma fiainana malakay le andray avy zato eny io eto tany io le any an-danitra efa assuré aloha hoe hipetraka hitsara ary amin'ilay Luka teo izy de niteny manao hoe anarakitra soa any an-danitra adio le sary kely niteneniko anareo teo rehefa tonga any de misy trano be misy trano kely misy feno vatsoa misy tsisy ao Jesosy andiny fa 7 amin'ny Luka toko fa 20 aloha Jesosy taminy tsy misy olona efa nafoy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra no tsy andray be lavitra amin'izao andro ankehitriny zao amin'izao andro ankehitriny zao zany hoe ianao le manana mafy io zany tonga de misy vokany tonga de mijinjy anao ty lehilahy ty zany raha nafoy ny fiarinana rehetra ny malahelo sambatra izy tonga tena azo avy zato eny andray be lavitra noho n'ino be lavitra noho le nafoy be lavitra noho le nafoy ny ainana eto tany ary ny amin'ny ho avy de fiainana mandrakizay raha io fanalahidy io nitany kristianina rehetrarehetra tonga de sahako mitenao tsisy kristianina manitra zany tsony tsisy fa saingy mbola tsy hita io fa mbola tsy tanterahana ole olona anankiray zay ny aozy izy ny volako tsy azo kitikitiany zany volako ozy izy tena tsy azo kitikitiany zany Luka toko fa io ihany tsy nety nafoy le lehilahy tonga de izy tena tsy mety amiko zany ny arenako ve de omeko malahelo zangeny misasatra tao saiko ngeny niasa tamin'io tsy vitako zany izy zao ry avako njary tena tsy tian'Andriamanitra miara-mandeha amin'ny fanompona azy de fitiavam-bola io teniny Jesosy tamin'io lehilahy io le lehilahy lasa fa tsy naheno an'le tenin'i Jesosy farany fa raha mbola teo
navela jesosy nandenga le lehilahy jesosy nge tamin'ny mpianatra no teny hoe raha nafonga iny lehilahy iny nandray avozato eny nandray belavitra nananakarena de nanakarena izy teo ka niarenany de niarenany nalefany mbola misy ny belavitra ozy jesosy no miteny an'izany rehefa jesosy miteny hoe mbola andray belavitra nanana 1 miliara ianao belavitra ny 1 miliara mety 2 miliara fa ny zavatra tena tiany jesosy ny tena tian'Andriamanitra de miala ao anatintsika mihitsy ano ny fitiavam-bola fa ny fitiavam-bola ngery avana ny fototry ny ratsy rehetra tsy hainareo manompotompo roa ny tenin'Andriamanitra fa ndray ho tianareo ndray ho alanareo ndray ho tianareo kokoa ndray ho alanareo kokoa tsy hainareo manompo an'Andriamanitra sy mamona zany a vola zany mamona zany a de ny vola ary tiany Jesosy isaraka mihitsy eo ny olona arakaraky ny afoizany hoy Jesosy no ananany be fa ho an'izay tsy mafoy ny kely ananany ary mbola isorona aminy zao ngery avana io zavatra io resaka toe-po io misy fotoana miresaka amin'ny sasany aminareo ohatra misy fotoana miresaka amina rehefa mampahiroa miresaka amina vadina vazaha ty andafy de ty teny ty tsy indre mandenina inoko an'ity hoe sapastera tena te hivavaka fa le vadiko mbola somary ohatry ny zao foana tena ny vadiko anay sao de misy resabola zao aloha teneniko any olona voaloha tsisy resabola eto amin'ny aika mijeretonareo tsisy fidirana eto misy zao fotoam-bavaka any Madagasikara hidiram-bola misy fidirana ara-dalàna mihitsy hoe zao ny fidirana variana hitan'le afisy hoe zao ny fidirana amin'ity fotoam-bavaka ity eto amintsika tsisy fidirana hoy zay mahatsy an'le ranabavy voalohany indrindra de hitanao fa tsisy fidirana eto fa izao sarotra ngery aman'izany hoe tonga de anao mametraka sao de misy resabola ahoana ny tsisy resabola mahita zavatra ve nareo a tsisy resabola mahita ve nareo zavatra eto amin'ity tany ity tsisy resabola mba tenenina za hoe inona no zavatra tsy misy resabola reto ambany masoandro eto zany hoe tsisy resabola misy ve zany na ara-pilazantsara zany a na tsy ara-pilazantsara tsy mahita misy resabola na isika ohatra ary tsika hoe misy zavatra atao de ohatra hoe mianatra gratuitement tsika ohatra hoe misy fianarana zany hoe gratuit ty fianarana ty de za miteny anareo io mpampianatra io tsy gratuit kory fa misy mifinance io isika mianatra gratuitement miteny an'le ranabavy tsisy resabola eto fa tena marina tsy mitombony zany ny zavatra rehetra misy resabola daholo tsy possible tsisy resabola zany ny zavatra tareo le décoration hitanareo aminay reo nisy nameanay fotsiny ve reo écran reo ahoana ny tsisy resabola nisy olona ve tena hoe anareo anao fandarana de tia nambasina décoration kely ao mena écran nareo fa tsy olana zany raha tsisy nanao an'izany teneno zany mivadinareo vazaha rehetra rehetra eo tsy possible zany tsisy resabola zany fa zao ny zavatra possible tsisy resabola satria ao ambadimbadika ao misy olona mafoy zay fotsiny misy olona efa nafoy tao ambadimbadika tao de mahatonga ny zavatra tsisy resabola azonareo zany misy ao ambadimbadika ao misy olona mafoy de io olona mafoy io no mahatonga ny zavatra io tsisy resabola fa ny zavatra tena tokony misy resabola ataovy amainina zany nisy fotoana
ny zatra nitranga teo amin'ny fiainanay taloha nanaovana zao fandarana zao ny fizany toetra be mihitsy izy taminay mivady tamin'ny tokantranonay very vola be mihitsy zay le izy no vola be aminay mety any olona manan-karena mety tsy de vola be le izy fa taminay tena vola be satria tena sakrifisy tena herim-ponay taona vitsivitsy talohany nanokafana ty fandarany ty de very vola be zay Jesosy fa maninona petraka taminay mivady tamin'ny fanontaniana Jesosy rariny ve zao Jesosy zay nge mpanomponao fa gatsy Jesosy tratrany valalam-pandany fa gatsy azonao Jesosy gatsy azonao narovana tsy very iny vola iny na very an'le vola moa de resaka fatokisan'olona Amerikany tsy vola kely zany ka hoe 500 € zany na 2000 € fa mba mipetsaka taminay zay vola zay inona ary ny anton'izany ny anton'izany de tsotra nanahoana ny toe-po tao anatin'izay nanahoana ny toe-po tao anatin'izay fantatrareo jereo kenige mpitsara 6-14 io ny teny fanevantsika ho ana ela be mantsy izy io tsy ndresahana fa ny anatin'ny afisitsika ny anatin'ny logo atsika de misy mpitsara 6-14 io ny teny fanevantsika eto amin'ny Akiradio ny anaran'ny fandarantsika andramoka izao fa ny teny fanevantsika de mpitsara 6-14 manao hoe mandehana amin'izao herinao zao mandehana amin'izao herinao zao io ny teny fanevantsika ho an'izay tsy malala naniry izay mivady hanao asan'Andriamanitra tao anatin'ny faniriananao asan'Andriamanitra nomboka ny eritreretra inona ny hevitra tena azontsika atao ahafahantsika manao asan'Andriamanitra mety memena ray teny fa efa nisy fotoana tonga tao anatin'ny mivady mihitsy zany hoe misy radio any a Madagasikara possible hoe zany hoe misy radio any a Madagasikara le radio le FM reny zany de vidina de avy aty no misy fandarana le fo tamin'izany mbola tsy nisy live tamin'ny Facebook mbola tsy nitory teny tamin'ny Facebook kory za eny nitory ka efa nitory fa nitory tsy indraindray very ny vola afaka nitanondrika tamin'izany fa zao no tao anatin'ny saina tsy arian'Andriamanitra zany tsika mbola nredareda tao am-po hanao asan'Andriamanitra fa ihanao asan'Andriamanitra amin'izay inona ny teny faneva mandehana inona ny eto am-pelatanantsika arineny sisy fa zao mandehana amin'izao herinao zao telefônina ny teo am-pelatanana andao mandeha amin'izao andao mandeha amin'izao herintsika zao mombantsika Jehova nga ny vola ravery de tsy mombantsika Jehova lasa ny vola mbola nredareta atao tampo ihany hoe andao tsy mividy radio zany fa andao anao asan'Andriamanitra fosiny amin'izao inona eto am-pelatanantsika io misy telefônina andao rangahanao telefônina andao rangahanao live andao rangahanao vidéo de partagena ny forfait mba matanjatanjaka any andao de partagena de raha mitenin'Andriamanitra de tsy nisy nilana vola tsony efa tsy nisy nilana vola de nandeha de nanomboka amin'izay ty le tamin'ny 2018 janvier 2018 voaingana nizara toriteliko le mandeha tomobile 1er janvier tomba avao iny tamin'iny no ny annonce tamin'ny compteko tamin'izany moa hoe misokatra manomboka ny fandarina andramoka izao fa tena teneniko anareo zany zany hoe tena tao anatin'ny fonao hoe iainganao zavatra ianao na io mandohany io vidina satria andavam-bola mantsy renyle atsika mitory teny amin'ny radio sy télé reny de teneniko anareo raha mbola teo le volanay tsisy dikany zany ohatrin'ny anna rasy
fa hitanao am'izay zany hoe afanapo mandovola mandehana am'izao herinao zao anaovanao fandarana anankiray tsy ho apelatananao tsy ny vola teneniko anareo zany tonga ny fotoana ozy izy nisy olona am'izay tena mba masotona reo de afaka manokana anokafana radio valy be mihitsy zay dina avy ny ilaina am'izany de telo olona nanao lista zao ava zazy ilaina zao raha mbola teo ny vola le vola mba be taminay zany averikany be aminay fa kely mety kely amin'ny olona dia alefa ny komandy fa mamy zany hoe retiko ny lista misy zavatra mpandeferinao am'izay ao tokantranonao fa ny listareo am'izay zany le vidy tsaroko mihitsy ny vidanako ny fitaovana rehetrarehetra anaovana ny radio atsika io tam'izany aza sarotiny zay mivady tam'izany ny amitsofoka any am'vady tsy mandeha any am'ireny vatra tsotsotra eny fa tonga da any am'ireny professionnel ana sonorisation reny tam'izany de antalivitra ny tena professionnel io za tsy mahay an'le izy tsy de mahay momba an'le izy fa tsy mahay momba ny son za fa de zo fotsiny fa tena nolo fotsiny tena reo zay tena professionnel rehefa misy zavatra zany eo de mezaky anao hoe matoy izy mora tsy de tsara aloha atao am'le lafo satria manino hoany jesosy anao radio de mbola vita aloha misy zavatra mpandeferina mandehana am'izao herinao zao io ny heritsika ndao ataotsika vita io mato vita alleloia zavatra mahafinaritra de zao ty joroko avombelona aminareo rehefa voavidy daholo reo fitaovana anaovana radio vidy hatramina table mixeur ohatran'ireny le mazaka fiangonana reny le mazaka hitanao mazaka instrument be deaibe de mazaka espace mihitsy ny zavatra nyvidinay mivady tam'izany efa voavidy reo vao ntenen'le olona rato tsy ilaina daholo keo izy reo ningana reo izy anao rehefa anao télé nareo na anao ohatra anao fiolana be amina grande salle be de ilainy reo izy fa tsy ilaina ingereo izy fa rety any ny zavatra ilainy de inona zavatra nitranga lasa am'izay verina tany ale mpivarotra sonao de tena hoe reto fe mba azo averina fa tsy ilaina le izy tena verina de nandeha ny raha teo 1er octobre 2018 tsy nilaina le fitaovana be deaibe ny vidina teo fa fitaovana vitsivitsy tam'ireo ihany ny ilainy inona zany ny lesona voalohany ny zatoetra nge jesosy nga jesosy riavana nanao an'izay ampahatra ley hoe anao raha teo de mahantra tsy manako anina fa zay ny vonina tam'izany nampandeferina ny zavatra rehetra ho nampandeferina ny zavatra rehetra namidy ny tomobile mampionina tam'izany dao amidy ao tomobile ray ihany lo io manana hoe sao de ahoana ny toyan'ny fiainana tsy problème tsy manana tomobile zany fa manana radio alleloia aveo tsy milaina le zavatra be deaibe jesosy tsy miteny antsika ndao nareo ahantra fa mitoepony jere vonina ny ahantra zay tam tsy maninony zany fa ndao hoe zavatra deaibe ny radio ozy jesosy amerenireo fa berotrreo halleloia tsy ilain'ireo tramina micro professionnel tam'izany ka tramina tabina mixeur vidina daholy piana micro inona satria anao radio tsy nilaina daholo izy inona zany le zavatra antrany fizahatoetrankely izy mijerena fotsiny hoe anahoana ny temponareo anao radio fa za matao ary nareo fa tsy avelako mahantra amin'ny fifadiranovan'ny zany nareo efa hitako fotsiny loha zay momba le volanay le very tany amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny nanoloan'Andriamanitra n'izany fa tena tanteraka zany hoe avroeny ry havana narary tamineny ny voan'le izy hoe iny bolongany tsika fa rehefa nandinika izay mivady ny fomba fiavian'ny fahasoavana tena hoe tena alleloia tsy nanina ray iveran'le izy satria jesosy tena miteny zay mahafoizo izy andray be lavitra tsy any an-danitra io ny any an-danitra efa rakitra aloha ny any an-danitra efa mandeha foan'iny fa ny eto amin'ity zao tontolo zao ty ny am'izao ankehitriny zao andray be lavitra
raha iny tsy takatry ny olona, tsy takatry ny olona zay. Tsapana vady am'izay hoe inona ny anton'ilay vola very. Voalohany indrindra nampianarina izahay tsy anisy importance an'izany vola zany. Vola zany ty afaka very. Raha io vola iny tsy averanao ve tena tsy manaiky amin'io ianao, zay mampatatra olona. Raha eto andafy eto fa 50 € zany ny tsita, 100 € zany ny tsita, tena tsy possible zany e. Na ifampidritandrita hoaiza, na ifampitambatamba ifanabraky eo amin'ny Facebook eo tsy olana. Zany ve ilain'Andriamanitra? Ity raty nanana toetra ohatr' zany angamba e. Nanan-karena dia nanan-karena fa mitandrina zavatra fa vitany a. Fa voaresa-bola na ny lanitra azy tsy natetra azy tsony. Jesosy zao miteny amin'ity dia nanarakitra ny an-danitra ianao. Fosy izy hoe alao ny volako ihany ka. Ariavana. Za te tena anareo androany. Ny antony naveran'io volana io, tsy hoe zay hampahantra iny. Ary zay miteny anareo zay tsy mahantra. Tsy miliardaire zay, tsy mpanan-karem-be zay, fa zay tsy mahantra. Ary ninona mety mbola isorona eto aminay zay tsy mahantra zany. Tena marina zany teniko anareo zany. Tonga ny fotoana misy zavatra mba ilaina eo, tsy manan-java-mahory e. Tsy oron-java-tsoa. Jehova mpiandry aho izy Davida tsy manan-java-mahory, fa iza misy azy amin'io mpiandry ondry. Fa rehefa ilaina izy tonga eo amin'ny fanjakana dia tonga izy. Ilaina izy mandresy fahavalo dia maharesy izy. Ilaina izy hosorina dia tonga manantona azy any am-pianatsan'ondry mihitsy ny mpanositra. Jehova mpiandry aho tsy hanan-java-mahory aho. Lasa le voly teo vao tonga saina zay hoe ny tena marina nesorina tamintsika mihitsy aloha hoe hiankina amin'ny vola, tsy samy manao ninina raha tsisy vola. Nanomboka izay telefônina ray a dia vola kely anaovana fandarina, mandoha vola zay mandeha manao an'ireny fandarina tany amin'ny radio taloha reny, mandoha vola isaky ny fandarina ray dia vola. Fa hitanao mihitsy hoe ty afoko ty ho an'Andriamanitra, atsembohan'ny tambako ty, meko ty Jehova. Nafinaritra mihitsy tamin'izany. Tena renao mihitsy hoe ty vola ty a. Tamin'izany manana valopy zay dia rehefa anaty valopy foana ny vola dia ireo vola ireo an'Andriamanitra ireo amin'ny asan'Andriamanitra ireo tsy vidanana sambosy ireo tsy vidanana nem ireo tsy vidanana jus ireo fa ireo ho an'Andriamanitra. Dia contacté an'ireny télé sy radio hatrany Madagasikara zay mivady tamin'izany manao toriteny iza nefa teto nahitan'ny toritenitsika tany amin'ny Amitié TV tany Madagasikara. Iza nefa nahitan'ny toritenitsika teto fandarina andramoka izao tany amin'ny Amitié TV tany Madagasikara. Any fivorona vaongoloko lakotsy ny manona zava angamba zany ratsy. Nitory tany tsika, nitory tany amin'ny radio, tany amin'ny télévision Canada tsika, nitory tety amin'ny radio bitsika tsika, nitory tany amin'ny radio, misy radio anankitelo ka manisy zay tany Madagasikara, radio FM io fitoritsika teny anaty valopy tsisy vola be eo fa mandehana amin'izao herinao zao. Alleluia, tojo efa nahita. Alleluia, fa misy tsirony ange zany ry havana fa teneniko anao misy tsirony zany. Nanomboka mitaiza zay moa zany ny voninahitra nandroana zay efa hatramin'izay zay isorana an'Andriamanitra, fa efa tsy zava-baovao taminay zany hoe manohana asan'Andriamanitra. Fa na dia izany azy mbola nizahanana toetra ihany. Ary izany mijoro avim-belona aminao fa tsy mampahantra, fa tena marina ny tenin'i Jesosy fa raha mahafoy dia andray be lavitra. Dia nandeha io rehefa hijery tenan'Andriamanitra sika mpianatra Jesosy, ny mpianatra Jesosy rehetra ry Matthieu zany teo am-pamorina hetra natsony Jesosy tonga dia nafoy tany amin'ny Matthieu 7
tsisy adefy tsisy resaka tonga de lasa najanony daholo ny asambony zany mamoretra zany taloha fa natakalony matio mandeha miaraka amin'i Jesosy mitety vohitra tsy izy no mitory-teny fa manaraka an'i Jesosy fotsiny raha isotiny tsy ianao zany ny titulaire fa ianao mbola manaraka fotsiny mety mpitondra entana ary nge fanafony ny zavatra rehetra aiza ny fitiavanao vola amin'izao fotoana izao eo amin'ny voalohany sa eo amin'ny faharoa zany eo fahatelo teto rehefa nampandrosany rehefa tonga tao amin'ny Zakaiosy Jesosy nampandroso Zakaiosy izy nomeny sakafo izy fa mbola tsy niteny aloha Jesosy tonga amin'izay nitsangana izy de ozy ny atsasaky fananako maiko malahelo de ny zavatra naraiko tamin'ny fanambakana aorenako avevatra eny teo Jesosy vao niteny amin'io nitonga tao amin'ity trano ity famonjena ny fampandrosonan'i Jesosy ny fisakafoanana miaraka amin'i Jesosy tsy ampy nazahoany Zakaiosy famonjena ryavako fa nietsika zay nataony naneo izy fa za Jesosy tsy tiako voly io azoko tamin'ny tsirato io tsy maninona raha tsy mananiva fa azoko ny lehibe indrindra hoy Jesosy androany ny tonga tao amin'ity zalahy ity famonjena ryavako de teny aminao androany aiza ho aiza ny toerana misy anao apetraka aminao koa le fantany hoe ary ianao mba ahoana manahoana ny ianao ao misy amintsika tsy vonona ny afoy nininy zany mihitsy za miteny anareo ny asan'Andriamanitra matoa ny asan'Andriamanitra natao diso tena diso raha misy pastera manery ny olona andovola ao aminy zany misy matetika maray mesazina ohatra hoe ny pastera ny Madagasikara tany tomporalahy mba mangataka fanampinjara lafa tena andehanao tafika masina nefany tsy ampy ny vola toy izao ny teneniko an'ilay olona oralahy andotsika tsy anao tsy anarabaraka an'Andriamanitra Andriamanitra ve aniraka atsika dia tsy hamasy atsika Andriamanitra ve dia aniraka anao raha anajananao ny antsasadalana Andriamanitra ravana rehefa misy zavatra naseny ny sokafana io ary zany no nandehanantsika hoe mandehana amin'izao herinao zao zany hoe mandehana amin'izao herinao zao sy eo am-pelatananao ny andehanana io vita foana io Andriamanitra tsy mahantra fa io tsy miankina amin'le olona le mitondra zay intsony io fa ho amin'nisy ambatan'olona ny jereny Jesosy amin'io manahoana ny toeponao manahoana ny toeponao tsy azo kitihana mihitsy le izy tena hoe tena alohanao mihitsy miala teo toy izay misy resabola nefa le resabola tsy hoe resabola andeha anaovana mpanankarena mizana izy fa izahan'Andriamanitra toetranao dio ny fanananao rehetra ozy izy tonga dia nanjomona raha lehilahy tonga dia tena tsatoka tany anatin'ny sainy sy ny fony mihitsy tena maty aloha Jesosy andefa tsy vitako zany mbola eo amin'le toerana voalohany aloha ny vola ao ihany Andriamanitra ao amin'ny toerana faharoa ao Andriamanitra mbola mandefitra aloha Andriamanitra fa raha vola ny kitikitihana na Andriamanitra zay ilana rovina no tonga amin'le hoe atao ambany ato ny vola Andriamanitra ny voalohany Andriamanitra daholo mihitsy aloha na inona vola zany manaraka raha vao mbola tsy tonga amin'izay tsika mponompon'Andriamanitra hoe Andriamanitra aloha vao ny vola dia efa ara amin'izao zavatra zao foana tsika asitsika fidirana io fitoriteny io ary hivarotra toriteny tsika manao an'io ary hanofa saliny tsika
za de mila mpikarakara fety taloha, tena mpikarakara fety foana teo amin'ny fiainako taloha, za de mila tia manao fety. Nisy klasy nisy anahy de misy fety foana. Ny promotion niara tamiko teny Ankatso de mahafantatra fa misy fety mpikarakara fety foana zay. Ny ankizy mianatra, zaho anatin'ny komite mpikarakara fety foana, ny ankizy mianatra zay mandeha mikontakte mitady salle, manofa ny salle ravinala ao amin'ny Hilton, de calculena ohatriny ny salle zao niofana salle tamin'izany, niofana salle 1 million mahery. Ohatrany metra. De eo tsy maintsy micalcule hoe ahoana zany mila malafo be ohatriny tsika atao be, malafo be firy. Mbola io avy koa ny papandihy, ny sono, ny rehetrarehetra. De micalcule an'izay ianao de mitanjonao, mbola mandeha ianao mitety radio, mitety télé tamin'izany, manao publicité an'ilay izy mba hahatongavan'ny olona. Ny filoham-pirenentsika Andry Rajoelina reny, miala tsy manonona fitenenana, fa zay sy zareo reny tamin'izany, de mifanenana anaty radio sy télé eny, manao samy mikarakara fety, fizy mikarakara le fety le ambony leta kokoa, zay mikarakara fety ambanimbany leta tamin'izany. Fa hita zay, fanena foana. Izy aloha miditra ao amin'ny radio manazava ny fetiny, de zay koa manaraka ao arinao, de avy ndray mankare amin'ny radio iny de mbola miona ndray de miona ary. Ny tiako lazainao de zao. Raha ny vola no tsy mety mandefitra, amidinao io filazantsara io. Sarotra aminao ny vahatra ny filazantsara io, de anao ohatr'izany koa hoe andao nofa salina, andao anao afisy, andao manitona tsara ny afisy, de ho fenoantsika alaitsika daholo salina rehetrarehetra. De amin'izay fotoana izay ianao tsy tady pastera mahay mitory-teny intsony, fa pastera mahay manentana ara-bola ny ilainao. Ary de miteny anao manao hoe ho ratsiratsy ny faranao. Satria zao anao tahaka nyity lehilahy tiako ianao. Lasa izy nandeha, nanjomona de lasa, tsy ndrara iny le tenin'i Jesosy hoe manana rakitra soa any an-danitra ianao. Manana rakitra soa any an-danitra ianao. Arahana mba hijoroka avombelona kely aminareo. Zay taloha rehefa ary tsy menatra amin'ny tantaran'izany satria fantatra fa misy olona mpiara-mivavaka tamin'ilay taloha mijery antsika eto indraindray. Fa nenay mivady ny momba anay rehetra efa natokana eo an'Andriamanitra. Ny tomobilinay rehefa tonga ny hoe mitafika masina, de indraindray ny olona sarotiny hoe ho any ambanivohitra reny simba iny miverina avany, ary manimba tomobilina. Fa nenay hiazaka zahany mihitsy vao hoe andeha tafiato de zay miteny, zay miantoka tomobilina. Raha any no mapotika an'io, rakitra ny an-danitra zany. Fa ny 4x4 anay tonga de tena feno olona any anaty hatrany ambony tafo, feno soanao, olona efa ho 5 miditra ao anaty lalana ratsy be, sola ny pneu miverina avy any, ka misy zavatra sy mba miverina avy any, fa ho an'i Jesosy. Zao foana mba teniny mivady, zareo mahatonga ny manana toe-potra zany. Zay rehefa rehefa tena mahantra fadiranova, rehefa neka lasa 4000 lasa mivavaka ny tahin'ny tompo. Zao foana ny teniny mivady, tsisy io taloha. Tsy manino io na tsisy tsy olany zany. Efa tsisy io taloha. Nenay atokanay, tena tokanay. Raha mbola ho an'Andriamanitra, tsy problème anay zany. Efa mipetraka aty an-dafo zay de zay tsy mba mipetraka amina appartement zany zay, hatramin'ny mipetrahanay taty an-dafo. Zay tsy mety amin'ny tsy azo mipetraka amina, zay tsy maintsy mipetraka amina pavillon, tsy maintsy mipetraka amina trano. Fa tsy afaka mipetraka amina appartement zay na HLM reny le mora be reny, tsy possible satria zay efa natokana vanas'Andriamanitra ny tranonay, tsy maintsy misy tabatabo ao, tsy maintsy misy sonao mandeha ao. Nisy fotoana zay mipetraka tamina trano fanila bodindrindra'olona de trano mitokana ary, de miteny amin'ny tokeny de tsy miteny mafy ohatr'izany. De olona malala de miteny anao ny anaran'i Jesosy.
so de henony olona misy mandondona avy eo mantsy za miteny anao tsara ny tompo fa za tena teteny amin'ny tehitavatava minio tsy mety aminay zany alohanay tonga de tena niampiny amin'ny fanetrano ngeza niampiny amin'ny fanetrano mitokana ahafahanay mitabataba manao asan'Andriamanitra sabata sy tontolo ny ampy toute la semaine satria nahoana rakitra soany an-danitra rakitra soany an-danitra io tsy hoe resaka hoe fangalana 19 na hoe fisehovana aminareo hoe maninona eto fa ny problème amin'izao andro faran'izao ny olona tia mandray fa tsy tia mafoy ary za miteny anareo nefa ny famafazana no ambadiky ny fijinjana ndanareo mba miandry ny tanimboly de miandrasy eo tonga ny saison fijinjana de miandrasy eo ihany ijinja inona ary ianao haitra inona nafafinao toto zany hoe tsisy ry avako malalako nenay raha mbola ho an'Andriamanitra zany mandefitra ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra isy fotoantsika eto anaty live indray andro lay asabaty zay ao anaty live izy tamin'izany mbola nisaraka ny fotoam-bavaka de tapahana aloha de lazainy hoe anomboka nylay anomboka ny toroteny vita tsy tapitra tsara kory ny telefona ny fandarana am-pionina niraikitra le telefona ny sofo tsy nety tsisy resaka velomiko ny tobila andro sabaty tady magasin telefona vaovao verina nainstallé ny telefona nanomboka ny live gagabe ny ankizy tany hoe ty lasa tsara be le sary mividina vaovao solona vaovao ny telefona ho an'Andriamanitra ahoana ny aretana i telefona quick zany fa foizana nge zany ary io teneniko anareo foana Zakaiosy tsy Jesosy ny teny hoe alefaso fa Zakaiosy no miteny voalohany famonjena sisa ny tronon'i Jesosy tanatin'ny tokantrano any andrano tsy teny anareo rehetra zao eny manjary laza ohatry hoe fanentanana resabola izy ohatry hoe mihovoly zay zay tsy tia an'izany nefa le izy manjary tiako teneniny aminareo de zao raha voafatra manonany fatra pihatra anareo de tsy mijinja zay le izy tsy mijinja fa za te teny aminareo fotsiny andrano manao hoe le lehilahy io niala izy niala tamin'ny fahasoavana izy lasa izy niaraka tamin'ny arena satria nanan-karena de nanan-karena Jesosy nijery azy fotsiny tena nanao ohatra hoe tena tsy ho tafiditra ny lanitra iny lehilahy iny tsy ho tafiditra ny lanitra iny lehilahy iny satria nahoana zany ny tempon'ny mpanan-karena manan-karena de manan-karena tsy azo kitihana ny arenany tsy azo kitihana io raha vo iny kitihana ikite groupe raha vo misy fanentanana rabola atao de lasa izy nandeha ozy ripetera hoe Jesosy zay nafoy anao zay nafoy zavatra rehetra zay nomenao inona mba omenao anay todo hoe Jesosy hiaranjaka amiko nareo fa mandrapatonga an'izany hijinja petabe aloha eto nijinja kely petera eritreretinareo fa andohay impôt petera tsy mila ny asa tany manjoro fotsiny de trondro anankiray voaina ny kibony de tonga de any ny sekely zany ny atao olona tahin'ny tompo alleloia zay rehefa mba tonga ny fialan-tsasatra ohatra zao de magnataka amin'Andriamanitra mihitsy zay hoe Jesosy tonga ny fotoana indray mandeha isa-taona de mba hialan-tsasatra amin'ny mpanomponao alleloia zay de raha malititsika miara mahita eto fa eto isan'andro zay isan'andro ary tena tianay zany fa rehefa tonga kosa ny fotoana hiala sasatra zay de zay tsy miafiafy
zay tena magady hoe Jesosy andeha zay tsofrano zay a tena mba tovy tena naniandro aza Jesosy tena tovy am'le mahafinaritra aiza ny andehanana i Jesosy tena mba akainy zay tena akaina tena hiala voly fa mipiasako ny mamendrika andrainy karamandriavany ary zay am'izany fotoana zany rehefa le mandeha ohatr'izay de tsy mety afa-potsy ohatrany menatra zay ohatrany Davida menatra be Davida natory tao anaty trano sedera nefa ny tranon'Andriamanitra anaty tranonay tena mba mandinika nareo isaky ny vita vakansa rentrée le mba miofo zao décoration antsika hitanareo reo décoration antsika reo zao mba mangataka amin'ny tompo zao zay reo zao mba tiany soloana rehefa elahelitsika ny ohatr' zao teo de maninona moa zany antony anolonany io le n'olona ary tsisy fa ny anay fotsiny de tsotra tsy mety aminay zany hoe zay tahin'Andriamanitra de ny asan'Andriamanitra ataony na de io renge mety misarika anareo na de io renge mety misarika eo hoe hoay to ino ty fandarana ty fa raha ataoko rideau be fotsiny de za ihany lohako ihany hitanareo mety hafa ihany le mba misy an'io de zay rehefa ohatr' zao hoe mba mba tahiny tompo zany mba andeha vacances tsika nga ny olona rehetra moa mba andeha vacances zany rehefa endry dada fa zao andalony ny Jehovah ataotsika de ohatrany tsy mety aminay mihitsy zany hoe tsy hanao zavatra aloha ho an'ny Jehovah avy eo am'izay zay milamitsaina milamina be mihitsy ny saina tsy manenjika anay mihitsy ny eritreritray na mandany ohatrinony zay mandeha vacances na inona ataonay mbola ny sitrapon'Andriamanitra mantsy hoe anao inona ahoana tena mihinana amin'ny fiadanam-po satria manino vitany ny Jehovah io tsy hoe lalàna fa atao-po io porofona amin'Andriamanitra mihitsy koa fa izy alovony vola ilaina ny vola fa tsy mahavita ny intsika na tototro ny vola ary fa tsisy an'Andriamanitra ary tady ity fa raha mialentsika tsy mivimbontsika na 1 euro ary ole mpanjaka anankiray zay rehefa maty aho izy de avoainy tanako avoainy amin'ny vatapaty ny tanako anankiroa de inona ny dikan'izay ny mpanjaka mba ahitany olona fa tsy mivimbona ninina ny andeha ho faty alleluia an'Andriamanitra anie ny voninahitra za moa toko fa voaraintsika zany afatra zany anio ny tonga atao amin'ity tongatranyity ny famonjena tsy niampahantra io zao iama fond d'écran nataviran'ny iama teto soatsika tsara be ndray io rehefa orinao iama ho an'i Jesosy alleluia porofotsika koa fa tsika koa mba tahin'Andriamanitra tsika alleluia amen tsampo ny fampiatranona fanilana foy zaka io izy indro rehefa nafoy anao nafoy zavatra rehetra ho anao ka nanaraka anao inona kosa ary mba omenao anay misy olona tafaka antany an'izany Jesosy za nafoy zavatra rehetra inona ary mba omenao any fa misy olona eto mety omenatra raha antany an'izany zao Jesosy inona fotsiny omenao ana am'izao de Jesosy inona no nafonao nga moa de nisy fa inona fotsiny mba omenao ana petera tsy ny salasala Jesosy indro izay nafoy zavatra rehetra ka nanaraka anao inona kosa ary mba ho anay an'Andriamanitra ny voninahitra no vorentsika izany afatra zany misaotra ny aina nitondra zany tokotena satria fotoana ray koa ahafahana mampahery antsika satria zavatra tsy de resahantsika eto matetika moa zany zavatra zany de tsara nefa izy mba resahana ihany koa ino ny kantoko akira-teo andramoka izao tongotsika eo amin'ny fizarana fahatsapana izy ary mizara fahatsapana efa fahafoizana koa zany izy ary mizara fahatsapana zay izara fahatsapana de afaka miantso ana amin'ny messenger izy de ampidirina amin'ny vantaneto izy halleluia andao ary miandry anareo ary zay zara fahatsapana ina nakasika anareo tao anatin'ny toroteny milohan'ny notsika hira sy ivavahantsika ho an'ny firenena izy ary no izara fahatsapana voalohany zay ary fa misy halleluia ary mbola mivibre le telefona ao ary takany mazatra moa de raha latotso foana tafiditra voalohany eto amin'ny fizarana fahatsapana ndo ary tenentsika izy hoe inona ary
no voarainy tojo tamin'ity androany ity ahafahany tojo mampahery anay eto androany. Izao tsika rehetra misaotra betaka ampaty-fiarahasanana vavonana tamin'ny tenin'Andriamanitra fa nampaheta adina nampianatra tena nakasika anazy napahany tempony izay roalahy petera sy lelam-panan-karena be dia tena hoe nakasika hoe ny petera tena ny fiainan'indray manontolo mihitsy fa vita amina ianady ny sambo kely tsy rehetrarehetra tena hoe nanana toepo izy fa ilay anankiray ny fananany fa tena dia tsy folo lasy izy nandeha dia nakasika anao hoe Jesosy eo anamitsy amin'ny toepo izany dia misaotra betsaka amin'ny pasitera koa na fidy amin'ny vavolombelona fa mampahery be any koa dia tainy Jesosy taholy. Aleluia, mankasitraka tojo tahiny tokoa raha lahy tojo dia misaotra anao amin'ny fizarana fahatsapana fa manampy anay ny fizarana fahatsapana izay nataonao dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny amaly fidianao. Taoantsika piditra olona anankiray indray izarana fahatsapana zoky ama inona ny vaovao inona ny fahatsapana zarainao androany. Aleluia, sai Jesosy pastera, sai Jesosy tsirairay avy. Dia ianao tena makasika be anazy dia tena rehefa koizana amin'ilay fiainanao rehetra, indrindra ilay nataony vakaio, tena hoe olona fatra famonjena tsy hihinana hoe zavatra tsy anazy rehefa tonga Jesosy dia hoe nafoy tonga dia tonga dia tomony hoe atosaka amin'ny fanana nakasika be anao iny dia miala tena tamin'ny fisandrahatra ihany koa tena nakasika ihany koa tamin'ny makasipaka raha mamantena tamin'ilay fidorana vavolombelona amin'ilay tambola kely sahirana ohatran'izao dia tena ijoro mba tsy handala ho zanakitsika ihany koa fijalisika tany mbola kely tany dia tanteraka izao dia raina Jesosy makasipaka indrindra olona ataon'Andriamanitra reny. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka zoky ama Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny amaly fidianao tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao. Mbola apiditra olona ray indray tsika mahafinaritra fa dia misy mizara fahatsapana androany mampahery anay mpitory teny ihany koa mizara fahatsapana. Inona ary ny voarain'ny zoky lina tanabavy lina anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsy tena matavy dia mipoda beteka pastera na ny fitenenana. Ia zany tena mikasika azy dia hoe dia mahafoy afoy dia andray be lavitra manantena ny fiainana mandrakizay dia nakasika be azy dia indrindra ihany koa hoe tokony atahotra ny hoe manan-karena fa atao ambonin'Andriamanitra fotsiny ilay harena fa ao aoriana zany Andriamanitra tsy maintsy atao aloha foana dia ny harena ao aoriana. Dia izay pastera dia anavalitao dia indrindra tainy Jesosy. Aleluia, aleluia, misaotra betsaka ranabavlina tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny amaly fitianao ny mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Mbola misy hiditra misaotra anareo rehetra mahafinaritra be maheno anareo mizara fahatsapana sady manampy anay eto no manampy ny olona izay tsy naino hatramin'ny voalohany ihany koa. Taitopa ranabavy Angelina Rodriguez anao indray fitenenana zao inona ary ny fahatsapana voarainao androany. Aleluia, taito pastera dia tainy Jesosy beka rehetra. Ya, mihaino anao zay. Allo. Miandry kely sika fa somary lasa kely ny connexion any ao ary zay maheno anao amizay fa mitenena ary. Ya, tsy maheno anao mihitsy zay mety lasa ny connexion anao dia tsy mena tsiny izy fa problème connexion moa zany ny problème teo dia tsy metsika tsiny izy akory. Eny ary misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny
ombanareo tsirairay avy a de ataontsika ty raha mahafinaritra be ty amaranantsika ny fotoana idirantsika ny mivavaka sy vavaka ho an'ny toriteny vavaka ho an'ny firenena de ataontsika ty ry ty a ho voninahitr'Andriamanitra hoe no finaritra tompoko de vavakantsika orina ty toriteny ty
Marina Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Tanteraka indray ny fotoana ary ny fahasoavanao dia tsy tapaka ny fandarana. Ary ny fahasoavanao dia voatory teto indray ny afatra ao androany. Misaotra Jesosy ny amin'izany teny mamy izay nampitondrainao teto tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy ary mangataka aminao hoe taio Jesosy izany toriteny izany mba tsisy voafafa ary tsisy voatsaingo ny devoly dia ilay vorona mpihaza Jesosy. Fa taio izany mba hifafany amin'ny tany tsara moa avy zato ely dia ho fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy. Voninahitra anie ho anao dia ilalaza saotra ho anao. Ampianaro izay rehetrarehetra reto Jesosy tsy izy ho tahaka an'ity lehilahy ity ka anakalo ny vola sy ny arena amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha izay koa mba teneninao androany dia ho amidinay ny fanananay rehetra Jesosy. Ary ndreto zay eto mizara ho an'ny malahelo dia mizara teny soa mafalo amin'ny malahelo ara-panahy rehetrarehetra. Raha mbola misy ny ilainao Jesosy, raha mbola misy ny angatahanao, anao ihany ireo ny anajana ihany. Anao ihany ireo. Ny vola ve Jesosy avy tany aminao ihany ingereo e. Ny fitaovana ve Jesosy tsy herinay natanjakay, tsy herim-ponay fa avy aminao ireo. Ny herinay tanjakay, ny fatanoranay atolotray ho anao daholo Jesosy. Zay ilainao atolotray ho anao. Mendrika an'izany loatra ianao. Mba te hamafy any an-danitra izay Jesosy, mba te hanana rakitra soa any an-danitra izay, mba te ho any amin'ny fiainana mandrakizay, mba te hanjaka eraka aminao, ary mba nasitraky ny fonao dia handray avy zato eny koa izay eto amin'ity tany ity. Voninahitra ny ho anao. Misaotra tamin'izay efa nataonao. Izay mijoroavolombelona androany fa tsy nahafaty antoka anay manao asan'Andriamanitra. Tsy mahafaty antoka anay mandany ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ary tsy mampahatra anay ny mamafy amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Mivavaka manokana ho an'ireo izay rehetra mamafy mba hijinja izany olona avy zato engy. Ary koa tsy ho adininao fa misy rakitra soa any an-danitra dia fiainana mandrakizay Jesosy. Voninahitra ny ho anao dia lalaza saotra. Raha misy tsy voalazaka ny malala ny masoa, misy mba iriny reto olo reto azo, mihoatra lavitra noho izany ataonao Jehovandriamanitra. Saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia andao ampandrosotsika ny ravavintsika ny anamahiny soa. Raha afaka miteny izy dia tonga dia ampandrosotsika. Mahiny soa, anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera manome fitenenana. Tainy tompo pastera ary fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Hiaraka hivavaka ary isika. Misaotranao Jehovah tomponay eo noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ka natanteran'izao fotoana mavaka izay natrehanay teto anio izao. Mankasitraka noho ny fanatrehanao anay tsirairay avy, noho ny fitantananao sy ny fitiavanao. Mankasitraka noho ny fahefana sy ny fahalalana ary ny ositra nomenao ny pasteranay sy izandriaina ny zarany teninao androany.
jesosy malalo mankatelina noho ny fampianarana feno momba ny fahazona ny fanjakany lanitra dia ankehitriny zay jesosy dia maniry fatratra ny azon'izany lanitra izany nindreto izay tsy lavorary fa kosa vonona hikatsaka isan'andro sy afony zavatra ranofo noho ny fikatsahana amin'ny fanjakanao jesosy malalo zareo manokana amin'ny firenenay izay entinay ambavaka mba hiala amin'ny fifikirana amin'ny hareni-tany mivavaka manokana ho an'ny malagasy izahay ho an'ny madagasikaaranay ho an'ireo olona tsy mbola mino anao ka mifototra amin'ny fanompody-santra ka satria jesosy ho vaofoy tototra amin'ny fitiavanao ireo olona efa mino anao kosa mahatsapa fa mpamonjy ianao mahalala ihany koa ny fitiavanao ka sy ihany koa izy ireo jesosy satria tsy onona fotsiny amin'ny finoananao fa iana amin'ny fitiavanao araka ny fitiavanamana sy ny fitiavananao marina tokoa ao koa ireo olona tena miambina isan'andro jesosy misy miezaka mampanjaka ny fitiavanao jesosy malalo mba mifahasoavanao izy ireo afo izay aranofo ka hikatsaka hatrany ny ara-panay afo izao tontolo izao ka tsy fikitra amin'ny hareni-tany fa nomelanja sy hitahiry ny ara-panay ao aminao tompony fahamarinana ary ireo efa nahafoy izay rehetra tao aminy ireo efa mikatsaka sy miaina amin'ny fitiavanao jesosy tomponay eo tehirizy ny ara-panay izy ireo tsirairay avy tario lalana tsy hiviry intsony fa hifikitra sy hiambina mba aritra mandra-piavinao eny amin'ny rahoany lanitra jesosy tompo vonona izahay ary vonjeo sy anjakao ny ara-panaynay tsirairay manatriketo ho mendrika anao mandrakizay satria inona moa sy ho azonay jesosy raha ho azonay zay zao tontolo izao nefa ho velo ny fanahinay jehova ray malalo vonjeo tehirizy ho atobio aminao ny ara-panainy malagasy rehetra tsy ankanavaka ho vaofotianao ny fony firenenay mba hafoiny zava-poana sy hafoiny zavatra heverin'ny fahoe tsara sy fikirana eo amin'ny fiainana andavanandro noho ny hareni-tany fa kosa hibanjina hatrany lanitra ny ara-panay mikasika ianao jehova dia mahatanteraka ary atao voandara andaran'izany kasika izany amin'ny koa ny malagasy rehetra voninahitra ny dera ny laza dia ho anao mandrakizay alleloia amen alleloia mankasitraka indrindra ny ravavaensotsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fasoavana hatrany tamin'ireo koa fandarantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra jesosy dia ioneto indraytsika rehefa veo antsika dia ioneto amin'ny 7 maraina alleloia iaraka amin'ny rahalahy jonatantsika sy rahalahy avao alemaina amin'ny fandarana commencement kely sy famitinana ny toriteny amin'ny 7 euro maraina manomboka izany tapitra izany amin'ny 10 sasany any dia lancena ny zoom dia miditra ao anaty commencement tsika ao anaty zoom manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 1 izay maniry mba iaraka aminay hitandrinandro sabata ka hiditra anatin'izany zoom izany hiditra anatin'izany commencement zany dia mandefa MP amiko izy dia arefako aminazy andefasako liana zoom izy dia ao tsika miona rapitso afinaritra ny fotoana rapitso moa fandraisana fanasan'ny tompo eto amin'ny fandarana andramoka izao manomboka amin'ny fotoam-bavaka amin'ny rora sasany entina mampionina dia dimbiasako amin'ny toriteny dia faranantsika anaty zoom ao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo samy miomanany amin'izany efa fanaontsika moa zany isaky ny voalohan'ny volana sabata voalohan'ny volana samita iny tompo ny radiotsika dia mandeha foana andromanally laki radio point radio 12345.com ahafahanao mijery nionjapeo ahafahanao mieno nionjapeo aki radio dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra mahereza daholo misaotra nahatra hatramin'ny farany man'andriamanitra ny voninahitra amen